Tokolasy tombovavy anterina ny raba mba ampirarintso antsika mianakavy zay manaraka ny miaramanonjy eto amin'ny MBS ny Radio Mada amin'izao andro vaovao izao indray. Alatsinainy 5 septambra 20 sy 20 herinandro vaovao ihany koa no diavintsika dikan'izay ary dia isaorantsika narino ny fitantanany sy ny fitahiny fa dia velona trapamijena indray isika mianakavy ao anatin'izany fanomezany andro vaovao izany. Ny rarina dia ny ahafahanao zany miaraka amin'izany miaramanonjy eto amin'ny MBS na Radio Mada zany mandritra ny ora roa sy sasany eo ka ao anatin'izany no hitondrana aminao famakafakana toy ny mahazatra sy ny fanazavana maro lafy momba ny raharaham-pirenena eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ka tsy alamaina ianao ary tsy ho lany fotoana, tsy ho verivery fotoana amin'ny hoe fanarana za miaramanonja eto amin'ny MBS na Radio Mada zany fa mba azo izay atandrify mba afaka ihany koa mahafantajavatra manoloana ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao. Isaorantsika ny teknisianina marobe izay miara-mifarimbona amin'ny zay zany eto amin'ny plateau, ao ny eto amin'ny MBS, ao zany ny ry faly sy ny namany maromaro zalahy ao ambadika eo dia eo ihany koa ny ao amin'ny Radio Mada ny any amin'ny faritra tsy azo adinoana. Ny hoe fangatahana kokoa manokana dia maro be ianareo fa tsy ho ary voatanisa fa ny amin'ny tilo zany ataontsika isaky ny toerana indray le izy dia arapaina ianareo zany any amin'ny faritry faratry ny Nosiny, ny any Antseranana, ny any Andapa, ny any Nosbe sy ny sisa rehetrarehetra iny Sambava, Dianasy, Savanty na tenenina amin'izay fa dia problema na vanila tena mikrosofahany zay sy ny sisa tena manantena fifidianana madio sy mangarara zany no teneninareo zany ka dia tafita aloha zany zay ny afatra akoatran'izay ianareo any amin'ny faratra andrefany Madagasikara faritra boina rehetrarehetra iny Mahajanga sy ny sisa dia midina kely aty Betsiboka dia hitondrana an'izay arahaba isan-karazany zay zany ny any amin'ny faritra Sofia sy ny sisa rehetrarehetra iny ny Analanjirofo, faritra Tsinanana, ny Amoronmany, Otomatsihatra sy ny sisa ny Analamanga moa zany tsy adinoana ny faritra Atsimo andrefana, ny faritra Atsimo, faritra Atsimo Tsinanana iny Androy sy ny Mahafaly sy ny rehetrarehetra iny zany hoe Madagasikara ray manontolo hitondrana an'izay kokoa izay. Ianareo any ampitan'ny ranomasina ihany koa tsy azo adinoana vao tamin'ny herinandro teo ny tany Canada zany hoe mba ataovy kokoa zay Canada zany ny any Montréal sy Vancouver sy ny Canada Québec sy ny avaratra rehetrarehetra iny any avaratra États-Unis maro ny malagasy any ary manaraka ny raharaham-pirenena mena ny kokoa ihany koa nareo zany araba manokana ny any États-Unis moa zany dia maro be nareo ao a New York sy ao a Washington ao dia mikisaka kely makaty Europa, Frantsa moa zany mazava loatra dia tsy azo adinoana ihany koa i Belgique, i Allemagne dia ao koa ny any Luxembourg misy malagasy manaraka ny raharaham-pirenena dia tsy adinoana daholo nareo reny ny any Azia moa zany dia tsy adinoana ihany koa indrindra ny ao Chine zay Chine etom-bahoaka eo zay marobe ny malagasy any dia fo anankiray isika miara mitempo ho an'ny ity Madagasikara mamitsika ity. Voalohan'ny herinandro dia zay no antony hitondrana an'ireny kokoa zany maro isan-karazany reny fa ny eto tanàna moa zany isika eto tanàna akaiky vilany Fenoarina dia tsy maintsy omemboninahitra ihany koa mena ny ajany isika menakavy satria raha-rahantsika ity dia zay le tonga amin'le fitenenana hoe misaotra tsikitsika amin'ny hoe fibanjinana ny raharaham-pirenena. Ny fandarantsika moa zany efa ao ny namana fanira zava-manantany efa miomakomanao izy dia mitohy miandalana arak'izay ny fandarantsika zany misy ny mpisehatra ihany koa zany raha ny fandaminana ao ambadika eo fa avy hatrany aloha isika dia hiditra amin'ny tsipriana. Ahoana ny fipetraky ny raharaham-pirenena eto Madagasikara amin'izao fotoana izao? Inona no hitranga ary inona ny mahasoa ny firenena? Inona ny mahasoa? Inona ny mampety ny firenena malagasy sy ny vahoaka malagasy? Manoloana an'izao savoritaka savorivory zao dia averina indray fa inona ny mahatonga an'ilay savorivory? Le savorivory ve sy le savoritahana ve
tonga ho azy sa nisy antony nahatonga an'le izy avy aiza lay a savorovoro lay a fisavoritahana tokony isy ve izany fisavoritahana fisavorovoro zany azony soroana ve zany sa tena tsy azony elana mihitsy tena tsy azony elana mihitsy ve ilay a fisavoritahana de maninona no tonga am'izao ilay a firenena malagasy tsotra ny valiny azo ny elana mihitsy ny savorovoro azo lelana raha ohatra ka najaina ny lalàna eto amin'ny firenena lalam-panorenana voalohany am'izany de eo ihany koa ny karazan-dalàna isan-karazany tafiditra am'izany ny resaka hoe lalàna momba ny nationalité raha najaina sy narahana daholo ny lalàna eto amin'ny firenena tsy mipotra izao a toe-javatra mampisafiritaka izao zany hoe tsy misy idira ny vahoaka malagasy mihitsy na tonga aloha mantsy le izy averina kely mihitsy mampazava azy tsara satria nareo mantsy miteny hoe ndraindray miazakazaka be le toedrarava miazakazaka de mangataka izay mba hazavaina milamina tsara mihitsy fa zay koa nefa difitry ny adi-piainana ny fitadiavana isan'andro san'andro ndraindray tsy hitanay tsony sinsisa zao zao ny aty aminay ny kara-pividianana efa hoe tonga any sinsisa fahoana marina zay fanamarianareo zay tsy maintsy hazavaina tsara le izy apetrapetraka tsara mihitsy zany ny fandehan'ny raharaha ka hoy isika hoe raha toa ka najaina tsara ny lalàna sy ny lalam-panorenana tsy mipotra izao toe-javatra izao io zany tsy misy anavahana io fa na iza na manana andraikitra iza na andraikitra inona indrindrandrindra ny eo anivon'ny andrim-panjakana de mila manaja an'izay lalàna zay fa tsy hoe ny lehibe tsy manaja lalàna de mivahoaka mipiretina asaina manaja ny lalàna zay mahatonga an'io atao hoe fisavoritahana eo amin'ny fiainam-piarahamonina eto Madagasikara io ihany koa satria mahita ny ataon'ny lehibe izy misy andrim-panjakana tsy manaraka amin'ny atsipriany tsy manaja toy ny anak'Andriamaso ny lalam-panorenana de ahoana moa no anarahany ny lalàna fifamovozana le vahoaka io ahoana moa no anarahany ny lalàna eny anivon'ny fiarahamonina nefa enao aria tapiny ery hita amin'ny baribary fa tsy manaja n'ilay lalam-panorenana ny lalàna natao an'ny rehetrarehetra ary io de hoe tsy misy ambony lalàna ary ny mpitondra ihany no miteny an'izany mpikambana ao anaty gouvernemanta am'izao fotoan'izao ihany no miteny an'izany tsy misy ambony lalàna ka raha tsy misy ambony lalàna maninona ny tsy arahana amin'ny atsipriany ny sasany ray efa lalam-panorenana zao mamme azy n'le fahefana de hoe za tsy anao zany ve de fitiava-tanindrazana ve zany de nekeny le ACC ihany koa zany ny mahatonga alay fisavoritahana fa manoloana an'izany mijoro ny olona zay mahafantatra hoe tsy azo jerena fotsiny am'izao ty fireneny ty de misy io zany ny kolektiva ny kandida iarahantsika malala ny fiaraha-mientana ny firaisankina zay ilazantsika azy andreo kandida président ny repoblika fangazany tongatonga ho azy ianao ve zany de mino fa hoe ireo kandida ataontsika hoe folo zay ny olo no azo ilazana azy ireo kandida reo fa zany de tongatonga ho azy ny fampiresahana tsy tongatonga ho azy ary reo olona manana amin'ny maizy azy matoa hoe kandida efa naneo fahavononana amin'ny firotsahana zany hoe fividianana filoham-pirenena zany efa nandony caution efa nameno ny atao tantaratasy rehetrarehetra efa nekena midika fahavononana zany tompoko midika fahavononana zany ary tena zava-dehibe zay ary tsy ireo kandida ihany fa mandehako miteny ihany koa ny eo anivon'ny FFKM ny FFKM moa zany tsy atao mahagaga mihitsy satria zay maray aman-dreny eo anivon'ny fiangonana azy tsy afaka mijery fotsiny ny fampitehana sy ny fahavoazana izay iainan'ny firenena araka ny tenin'ny Estera hoe ataoko ahoana ny fijery fotsiny ny fireneko ny aty amin'ny société civile be de be amam-polony no efa nyteny hoe tsy maintsy jereny ty fireneny ty ny any amin'ny CSS moa zany tena enjana be ny reniny tena voalohany indrindra tamin'ny fanehoan-kevitra de hoy isika hoe aiza zany mahasoa ny firenena amin'izao fotoana izao ny fanaovana dido sy ny fanaovana hitsin-dalana sy ny tsy firaharahiana ny efa loza
miatra eto amin'ny firenena ve ny fanaovana zany dido sy ny fanaovana belo sy ny isan-karazany zany ve zay ataony ny ekipa ny Andry Rajoelina sy ny miaraka amin'ny any ve zay ve mahasoa ny firenena, zay ve mapeta ny firenena, sa ny foto-kevitra izay joroany ny kolektifan'ny kandida, ny fiaraha-metan'ny kandida izay tsy manaiky ny fanitsakitsahana lalàna sy ny fanaovana ampimamba ny tontolo-pifidianana, ny fanaovana hoe marionnette, fanaovana ny hoe dido zay mapetipety ny tena ihany, zany hoe tontolo-pifidianana izany. Zany ve ny mahasoa ny firenena, zany hoe misaraka mazava tsara zany zao ny sehatra, atony sehatra miaraka amin'ny kolektifan'ny kandida, ny faneho-kevitra izay mikatsaka mandrakariva ny fahamarinana, ao ny FFKM, ny société civile, ny CSS, ny fikambanana maro samihafa, ato zay. Ato indray ny ekipan'ny Andry Rajoelina sy ny miaraka aminy zay hoe tsy maintsy atao ny fifidianana. Dia zay zany zao no fipetraky ny zava-misy. Rajoelina sy ny namany zany miteny tsy maintsy atao fifidianana fa mipetrapetraka daholo ny zavatra rehetrarehetra. Ny ato miteny ny kandida, ny fiarahan'ny kandida ato miteny tsy maintsy diovina aloha ny kianja feno korotana ve no anaovana an'io fifidianana io. Satria ny ato amin'ny kolektifa ny kandida mahita hoe raha ohatra ka irosoana io zavatra io efa hita zao fa misy tsy mety, hita zao fa misy fandikan-dalàna dia mbola hisisika ihany, dia fa voazan'ny firenena ray manontolo ny dikan'izay. Fa zao ny tsara marihana ao anatin'ity raharaha ity, misy anie mahazo tombontsoa amin'ny fanaovana fifidianana ao anatin'ny kianja maloto e. Misy ny mahazo tombontsoa, iza moa zany mahazo tombontsoa zany ny ekipan'ny Andry Rajoelina sy ny vondrony miaraka amin'ny any zany no mahita tombontsoa amin'io zavatra io, ary ny teneniny no amafisiny hoe zay décision izay efa fanapa-kevitry ny ACC dia efa zay no izy, dia efa zay dia zay dia zay dia zay, fa tsy azo valozana tsony, tsy misy discussion tsony, zay le asisika ry zareo zay. Efa fifidianana io, efa zay mafirenena demokratika Madagasikara, efa mandeha makany io, fa manakorotana fotsiny reto le tsy manaiky ny lalam-pifidianana reto. Lalam-pifidianana amin'ny eritreritra sy ny lohandry zareo zany no tianytenenina amin'izay. Teo zany tamin'ny voalina mihitsy no mijereny ny arsiva isan-karazany tao dia nahita ny tenin'ny filoha teo aloha, ny amiraly Didier Ratsiraka, tamin'ilay fionana teny amin'ny CCI Vato, tamin'izay le nisy le fionan'ny filoha tamin'izany efa nodimandro moa zany zao ny anankiroa, ny président professeur Zafy Albert dia ny président ny amiraly Didier Ratsiraka. Dia nisy fitenenana nataony ny amiraly an'ilay horonan-tsary milaza hoe tamin'izany satria moa tsy le ataon'ny ACC zany ohatrany lasa tarazo tamin'izany, asiny tamin'ny taona firy iny, dia teny ny amiraly Didier Ratsiraka hoe ny ataon'ny ACC ozy hatramin'izao tamin'izany dia décision politique fa tsy décision judiciaire, anticonstitutionnel daholo tamin'izany. Dia io le izy nanao randra-tarihana dia io mbola iainantsika io amin'izao fotoan'izao, zany hoe le lalam-panorenana zany rehefa tsy hajaina toy ny anak'Andriamaso fa roritina tsy karoritina ry dia zao ny vokany. Eo amin'le fiarahamonina malagasy ihany koa moa, fiarahamonina malagasy ny resahako amin'ny ankapobeny dia manjaka ny vola. Fiarahamonina malagasy amintsika iainantsika zao, ny malagasy amin'izao amin'ny ankapobeny tsy mety manao zavatra mihitsy amin'ny ankapobeny raha tsy hoe manomezaka kely aloha. Zany hoe efa raiky tapisaka mihitsy zany, tena manjaka zany ny herin'ny vola amin'izao fotoan'izao. Ary rehefa tonga ny fotoam-pifidianana tahaka an'izao dia misy manao calcul lany hoe aiza ny faiblesse ny malagasy, aiza ny fahalemeny ny malagasy,
ny fahalemen'ny malagasy tompoko satria le toekarentsika efa mandady amin'ny tany dia ny vola any ny fahalemen'ny malagasy any ny fahalemen'ny malagasy any resaka vola satria mantra le toekarena mantra le firenena dia zay hitadiavam-bola aloha ka na hivarotra ny fanara na hivarotra ny safidy ara mivarotra ny na amidy ara ny fahalalana na amidy ara ny tena na amidy aza ny hason'ny maha-olombelona dia hidirana le izy mampalahelo zany a de rehefa fifidianana tahaka an'izao de hoe aiza misy sosy zay no apetraky ny sasany aiza no misy sosy aiza no misy vola any am'izay misy sosy ihany any am'izay misy vola ihany fa efa sarotra le fiainana ko de mandeha ny fanaparitahana vola ary efa natao ny fandiniana izay mpanao gazety mahita an'izany mpanao gazety namana marobe mahita an'izany fa tena hoe fifidianana tena iodionany ny vola na miliara no hita sy tazana teny zao raha ity leto Madagasikara ity saingy zao ekena fa tsy maintsy ilaina ny vola rehefa hoe mikarakara zavatra zany ny kandida isany ny fikarakarahana sisa ekeny zay fa ny tena zava-dehibe dia ny hoe ny foto-kevitra izay hijoroana zany samy manana ny foto-keviny daholy fa io koa tsy foto-kevitra tenitenenina fotsiny fa foto-kevitra ilaina le fanatanterahana ny tena zava-dehibe le fanatanterahana tena hoe rehefa tonga eo am'le toerana de hoe tanterahana l izy ary misy vokany misy fiatraikany any anaty vilaniny gasy zay ihany fa io samy afaka manao hoe projet de société sy ilazana azy ihany zany samy afaka manao an'izany daholy fa le fanatanterahana ary iza le olona afaka manatanteraka an'le izy zay le hoe mena safidy malalaka ny malagasy fa tsy nioatra an'izao mbola vao aty amin'ny firyvolana tsy atokava amin'ny fifidianana de efa mandeha ny tena hoe zavatra mamoehitra aloha tonga dia atao an'izay mihitsy hoe mamoehitra mitady mihitsy zay voambolana hoe inona ny voambolana tena mahadika an'le zavatra mitranga de hoe mamoehitra mihitsy ny tena mahadika azy tena hoe zavatra mamoehitra inona moa zany mamoehitra zany ny fanaovana raha-matahora any amin'ny toerana rehetrarehetra any efa firy zay no mitaraina misy nareo zany miantso amin'ny alalan'ny antso tariby ho an'izay mahafantatra numéro zany misy ny tonga aty amin'ny MBS valopy be tsy 20 centimetatra valopy be ohatran'izany taratasy eo anatiny fanazavana sy faneho-kevitra lava be zay tompoko de mamaky an'ireny alina zao fa tamin'ny firy alina vao natory mijeren'ilay reny arsive isan-karazany reny ahoana tsara moa ny fitohizan'ity zavatra ity sy ny fivoarany dia mamaky ny taratasinareo ozy ny tao ohatrany hoe mbola tsy matory foana ve nefa mbola manentsika miara-manonja raha maraina ka ty hoa tsy maintsy vakiny ty jerena tsara zany fitarainana be dehibe hiaran'ny tsindry ary tsy vitany hoe tsindry fa misy mahazo menasy raha matahora mihitsy misy mahazo menasy raha ny zavatra teneninareo zany ary io tsy ray tsy roa ary olona tsy mifankalala no miteny hoe zay ane ka mahazo menasy zay ane mahazo raha matahora zay ane ka tratra ny tsindry so nareo varianao Antananarivo fa zay aty amin'ny faritra lavitra be aty tratra ny tsindry mpiasa ny fampianarana no mitaraina an'izany ary vao tamin'ny herinandro teo zao raha hoe akasatony anankiray fotsiny mpitandrina pastera no niantsony tena zany de ny zanany eo amin'ny sehitry ny fampianarana any ambanivohitra any de hoe mba mpitao amin'ny namana ao amin'ny miara-manonja ao amin'ny MBS eo fa zao ny zavatra mahazo anay aty mpampianatra ny EPP mpampianatra ny MCEG ny any amin'ny zapy raha fampianarana ny fotony daholo zany de miakatrakatra kely de eo amin'ny Cisco dia misy zany manao raha matahora hoe raha vao tsy mampandany ny rajoelona eo
dia ahitanareo nefa reo olon'ireo a mpiasa-panjakana egalina tenentsika foana hoe mpiasam-bahoaka. Inona moa ny idirany fampantaniana ny andro rajoelona amin'izany? Le olona manao ny asany amin'ny tontolo ny fampianarana azy dia maninona no manao menaso ohatran'izany? Zay le fanontaniana, tsotra ny valiny, tsy matoky tena. Ary efa enjehany ny eritreritra dia lasa manaonao foana. Zany hoe ilay fahefa-panjakana zany ampiasaina amin'ny zavatra tsy mety. Zay le tenentsika hoe mamoehitra, sationany fotsiny zay. Dia misy anankiray indray vao tamin'ity faran'ny herinandro teo zany a, nisy olona tafahoana taminay indraiky eo, miaramila ny zanany. Fa miaramila ny zanany a, miaramila perinasa dia mahazo fitenenana zany hoe any dadalahy ohatr'izao sy ohatr'izao. Dia no zany alahy zany tsy ekipa. Hoe inona moa zany dikan'le hoe tsy ekipa? Tsy ekipa tsy miaraka aminay zany alahy satria dadalahy ohatr'izao, alahy ohatr'izao. Dia aloha tonga dia tsorona mihitsy hoe dadalahy mpanohana andravalomanana. Dia inona moa ny idirany hoe asa amin'ny andraikitra mahafolo alin-da amin'izany? Dia ny teny zany olona io hoe ofisier io tsy tononiko le grady hoe tsisy dira mihitsy zany, za mahafolo alin-da dia manatanteraka ny andraikitra amin'ny hoe folo alin-da, manatanteraka ny baiko zany sy andraikitra eo ary zay mahafolo alin-da folo alin-da. Fa tsisy dira mihitsy zany hoe ny dadako mpanohana andravalomanana sy ohatran'izany. Ka nahoana no zany ny fandehan'le resaka? Elahy zany tsy ekipa. Dia zany no zavatra mitranga amin'izao fotoana izao. Sationany fotsiny zany vao tamin'ny herinandro no nandrenesana an'izay trangan-javatra izay. Dia gaga zany ny tena hoe zay mihitsy n'le zavatra tsy mety. Zay mihitsy n'le zavatra tsy mety. Ampidirana politika alenivon'ny folo alin-da. Vao tamin'ny herinandro teo ihany koa, ny tena zany mifanena miresaka amina folo alin-da. Za tsy teny hoe miaramila na polisy na gendarme, fa raisiko amin'izay hoe folo alin-da mba anajana zany le anonyma zany. Satria tsy tsara koa miteny hoe zao. Dia hoe hoaiza nareo dia hoe andeha ho an'ny Analakely. Aninona ny Analakely? Aka zay mibaiko. Zay hono ny baiko. Fa misy inona ho Analakely? Misy inona? Tsy azo ny vahoaka. Aka zay mibaiko fa hoe tsy maintsy mankany Analakely dia ohatr'izany. Ary tamin'ny faran'ny herinandro teo gaga ny olona rehetrarehetra teo Analakely fa misy bererozy maramily zany teo Analakely. Eo amin'ny akaikin'ny tsangambaton'ny Ralay Mongo dia ery amin'ny hôtel de ville ery zany sandary polisy. Dia manontany ny vahoaka malagasy fa misy inona eto Madagasikara? Fa misy inona? Bererozy zany ny asan'izany dia tena hoe miaro ny Madagasikara hoe zay aloha mba fahalalan'ny civil azy hoe raha hoe bererozy zany dia miaro ny malagasy, misy manafika avy any velany ohatran'izany. Fa misy moa le fomba fiasa hoe fiarahan'ny folo alin-da zany hoe miaraka ny miaramila polisy zandary, iny le rafitra manokana izany amin'ny vanim-potoana manokana. Fa vanim-potoana manokana ahoana ny eto Madagasikara? Tena hoe misy zavatra tahorana sy ninona ve eto Madagasikara sa ny mpitondra no enjehan'ny eritreriny ao anatin'ny sy fanontaniana daholo zany. Dia zay moa zany mihaino. Dia le olona fa misy inona, fa maninona arany le izy satria ianao zany dia asa tonga dia maramila gendarme polisy no hitanao zany. Nefa reny misy fiantraikany reny amin'ny maha olombelona tompoko. Ianao zany hivoaka ny trano andeha hiasa dia tonga ianao dia efa mipararetra. Io tsy hoe ny vehivavy ihany mipararetra na ny lehilahy fa mahita an'le folo alin-da be dia be dia hoe ahoana ary zany? Fa misy dikany izay rehetrarehetra izay. Ny dikany dia ny hoe misy enjehan'ny eritreriny ao. Dikany koa dia ny hoe fampisehoan-kery hoe misy mihetsiketsika eo. Fa tonga dia mahita ohatr'izay mihitsy le sary mitranga.
zany ve mahasoa ny firenena ve zany afaka malalaka ve ny vaoaka malagasy raha hiatrika fifidianana nefa izany no zavatra miseho izany no arantiranty azy arantiranty an'le malagasy dia ahoana ianao nefa milaza atsy hoe misy demokrasia eto tsisy demokrasia eto resabe zany ny resaka candidature moa zany le ny Andry iny efa resabe nefa le izy tsy tokony ho resabe fa rehefa lalàna tompoko de lalàna rehefa lalàna de lalàna natao an'ny rehetrarehetra fa tsisy hoe ty tsy maninona na tsy jerena ary fa ato tsy maintsy jerena amin'ny tsipriany zany ny zavatra mitranga de hotsika tany amboalohany hoe inona zany ny mahasoa ny firenena malagasy le ataon'ny Andry Rajoelina sy ny ekipa sy firongony ariva tsy maintsy hidirana io tsy maintsy atao am'izay eritreretana azy ny fifidianana sy ny sisa zay ve mahasoa sa ny ataon'ny foto-kevitra hijoroany ny firaisankinan'ny kandida hoe tsy maintsy diovina aloha ny kianja tsy maintsy diovina aloha ny kianja ary tsy vitany hoe diovina ny kianja fa mila tompona andraikitra mpikarakara fifidianana neutre tsy mitongilana ary tompona andraikitra eo anivon'ny sehampifidianana manaja lalàna le kianja aloha zany diovina dia le olona ihany koa izay tsy atokisana de tsy maintsy andraisana fanapaha-kevitra ihany koa miainga amin'ny hevitra mivoaka avy amin'ny fiarahan'ireo kandida reo aiza ny mahasoa am'izany satria mbola tia alohan'ny fifidianantsika amin'izao fotoana izao raha ny fihetsika ataon'ny kolektifa ny kandida zany tompoko ny tena hoe omentsika dikany de tsotra tena hoe fijerena ny mahasoa ny firenena sy ny vahoaka malagasy ary mbola ny fisorohana zay zava-doza mety hitranga eto amin'ny firenena ateraky ny fanatanterahana fifidianana kitoto sy fifidianana ao anatin'ny kianja maloto ny fifidianana tanterahana ao anatin'ny kianja maloto dia mitondra makany amin'ny korotana ohatr'izany nitranga tany Côte d'Ivoire Gbagbo sy Ouattara any am'le tontolo mpifidianana fikarakarana an'le izy mihitsy no maloto efa nisy tsy milamina misy mampiasa fahefana Gbagbo teo amin'ny fitondrana tamin'izany de baikobaikony daholo ty rehetrarehetra ty Ouattara indray ary misy firenena lehibe ao ambadikany izy manambady frantsay raha teo zany le izy de fanjevo be tao fanjevo be ary ny ivoirianina tamin'ny fotoanandro nisy niady be tany tsy navita nandamina ny fikarakarana fifidianana talohan'ny datim-pifidianana tsy navita fa nalefa ihany le fifidianana de reny ny vokany ain'olona be deabe neny nafoy anarivorivo neny nafoy tany Côte d'Ivoire zao ny ivoirianina fay tsy te herika ntsony de inona tateorina lasa fandraina tanina ihany Ouattara sy Gbagbo fa efa tara fa ny eto Madagasikara amin'izao fotoana izao de aty alohan'ny fifidianana ny kolektifa ny kandida no mitady hevitra mba handaminan-draharaha fandaminan-draharaha sy fikatsahana amin'ny mahasoa firenena tompoko io ataon'ny kolektifa ny kandida io fa tsy araky ny teneniny mpanohana ny Andry Rajoelina hoe tsy mety ho premier ministre moa tamin'ny herinandro no teny hoe manakorotana tam'le émission spéciale natao tao amin'ny RNMS TVM iny hoe ianao ve ozany inga premier ministre ilatsaka ho fidiana ho kandida zany président ny repoblika nefa de avy any aminao indray ny fanakorotanana sy ny filamina fikatsahana amin'ny mahasoa ny firenena ve tompoko de hoe lazainao hoe fanakorotanana sa ve le tsy filaminana sy le tena hoe amin'ny endriny korotana ambony amany mbola tsy mipoitra eto Madagasikara de zay no ilazana azy samy tompony ty fireneny ty samy tompony ty fireneny ty
ary natonga ny gouvernemanta tarihana andriamatokotsaik kristian eo amin'ny toeran'io amin'izao fotoana zao ara efa kian'ny olona tsy point d'interrogation akory fa hoe tsy araka ny tokony izy satria olony any rajoelona ihany io gouvernement io izy nanendren'io ary efa mifatorany tamin'ny fitenenan'ireo reo ane efa mahay mitarika conseil du gouvernement sinsisa fangamoa io asana gouvernement dia tsisy hay mihitsy fa dia tsy maintsy ireo foana no mahay azy ary raha tena raisina hoe mahay tena mahay moa ka aninona fa samy laza ve zany zao ny gouvernemanta hoe tena navita mission hatramin'izay ngiatsay moa zany efa hatramin'ny 2018 ny teo ary izy olona efa lehibe any Solima tany aloha tany tao amin'ny Nations Unies tao amin'ny BIT dia niverina zany tamin'ny 2018 tena manana traikefa sinsisa fa ny résultat Madagasikara ne amin'izao tena ratsy négatif tena zay fotsiny ara raha ny tokony ho izy zany raha ny tokony ho izy hoe tena hoe amin'ny maha olombelona amin'ny fomba fijery mahitsy dia tokony hoe nahatsapa-tena ny Prime Ministre ary efa tratra ny motion de censure fa lizy moa nitsefitra satria tonga dia nikatsana ny tany amin'ny présidence tamin'ireny dia nitsefitra le motion de censure fa raha hoe amin'ny hoe mpitarika ny gouvernemanta zany mana ndraiky efa tokony nahatsapa-tena hoe aloha ikisaka fa alaminona ianareo zany ny tokony ho izy fa le zany mbola alefany ny avary dia hoe nyraisina ihany ekena zao mba manatena hoe mba misy ministra mahatsapa-tena hoe mametra-pelana fa efa tsy tafatsony tsy tafavoakatsony fa mbola mamikitra eo daholo zay le hoe fahatsapa-tena be dia be neny efa nanome ohatra tsy vao zao akory Madagasikara nandalo krizy fa efa nandritra ny vanim-potoana maro nandalo krizy fa ny olona zay atao hoe manana valeur manana mampiseho ny tena maizy azy mahatsapa hoe rehefa tsy vitako ty andraikitra ity satria ny fifikirako eo dia miteraka problema any amin'ny hafa dia aleoko mametra-pialana zay ny fahendrena fa ny amin'izao fotoana izao fa be dia be le zavatra tsy vita ny firenena efa lasa ny akady mbola mitapikitra ihany mamikitra ihany dia manampy-tamby olona tsy manampy-tamby olona ary zay tsy resaka betsaka mihitsy ny zay hoe nataon'ny mpanona ny any Rajoelina tany amin'ny CCE any hoe misy olona tsy TGV hony anazy any zany fa zava-dehibe zao dia hoe inona ny mahasoa ny firenena malagasy mahasoa ny firenena malagasy dia ny firaisan-kina ny candidat any zao ary raha manao sondage amin'izao fotoana izao io moa tsy tiany le fitondrana mihitsy io resaka sondage io fa raha manao sondage zany hoe mitsoka makaizany rivotra inona le rivotra tiana tenenina eto le rivotra tiana tenenina eto dia hoe opinion publique zany hoe ny fisainany malagasy mirona mirona makany amin'le hoe alao aloha diovina tsara ny kianjy ilalaovana sy ny kianjy faninanana mirona makany ve sa mirona makany amin'le hoe efa iony eo dia efa iony eo ka tsy maintsy atao le fifidianana araka ny teneniny ny ekipan'ny any Rajoelina sy zay miaraka amin'ny any fa zay samy tenety fa mirona makaty amin'ny collectif ny candidat zao ny opinion publique mora fantatra zany tsy mila fanadiadiana lava be zany ary ny mahasoa ny ialana raha misy zavatra tokony azo ialana amin'ny resaka hoe loza tatao dia alao ialana fa tsy hoe efa hitanao zao le izy fa tsy mety dia mbola misisika ihany dia mipetraka ny fanontaniana hoe mahasoa ny vahoaka malagasy sy ny firenena malagasy fa eny katsahana sa zay mahafinaritra ny any Rajoelina sy ny zay ekipany ao sy ny fiarovana an'ilay tombontsoa efa eo am-pelatanana zay ve no izy zay mahasoa ny any Rajoelina sy ny ekipany ao ve no atao ary zany fanontaniana zany dia mety efa any amin'ny ACC mety efa any amin'ny CNI mety efa any amin'ny gouvernemanta hoe ny tombontsoa aniza moa zany ny tena katsahanareo reo dia mivalany ny tombontsoa katsahana dia tombontsoa ny vahoaka malagasy
ka raha ny tompontsoa mivoaka malagasy maninona ny misy frantsay avelanareo milatsaka eo zay fotsiny maninona ny filohan'ny atemerandolona zay salama tsara salama saina salama vatana dongadonga be milamima tsara mihitsy no hiteny fotsiny amin'ny ataratazy hoe za tsy anao de ny ekena fa maninona ny ACC no miteny hoe tsy azo ekena ny fitorianareo rehefa nandefa fitoriana tany ry fanirisoa ohatra fotsiny zany tsy azo ekena rehefa inona zany ny azo ekena de rehefa inona no azo ekena sasa moa zany hoe fitoriana de ity indray hoe tsy fanekena fandavana ny andraikitra izay omena de ny efa rany tsy atokisan'ny olona ntsony ny fitsarana vomba lalam-pandro na hatramin'ny any ivelany tsy matoky nefa io zany ny tena hoe ary amin'ny lohany ery avao resaka fifidianana satria raha vao hoe vita fifidianana de iza mamoaka didy iza mamoaka voka-pifidianana amin'ny fomba ofisialy ny seni le amin'ny fomba tsy ofisialy fa vonjy maika fa ny tena ofisialy ny ACC mamoaka an'izany ary ny famoahana voka-pifidianana amin'ny fomba ofisialy dia didim-pitsarana ka ao mihitsy le izy no efa vo de ozy reto collectif ny candidat hoe tsy crédible ntsony io ACC io zay tsy matoky an'io mitombona tsara mihitsy ny ambarany collectif ny candidat ary misy fivoriana foana misy fionana foana zany no atao hoe fikatsahana amin'ny mason'ny firenena malagasy tompoko lasa nakany amin'ny firenena mikambana raha vao mitentsika hoe PNUD de firenena mikambana ny dikan'izay satria ny PNUD no mandrindra ny asan'ireo sampandraraha maro eo anivon'ny firenena mikambana zany matoa reo collectif ny candidat reo niona tamin'ny PNUD misy dikan'izany misy dikan'izany ary ny sehatra raisam-pirenena efa maharaka tsara ny zava-misy eto Madagasikara ho avy eto ny Nations Unies ho avy eto Madagasikara tsy hoe ray andro na roa andro de lasa 7 andro izay herinandro ao zany izy jereto hoe ahoana sy ahoana sy ahoana ny fandehany misy dikany daholo zany misy dikany zany aty amin'ny vahoaka malagasy indray dia tsotra le resaka tsotra fotsiny hoe ahoana moa zany no hoe misy vazaha frantsay misisika hifaninana amin'ny fifidianana président ny république io de anontan'io daholo ny faneho-kevitra ny hevitry ny olona eny rehetrarehetra eny tena hoe tsy mety zany hoe frantsay no hifaninana eo na de tsotsorina fotsiny hoe ty taratasy 20 cm ty ve no mampisy problema tena problema mihitsy fa ny frantsay ane afaka milatsaka izy any amin'ny fifidianana ny français de misy miteny hoe karaha zao moa zany ny tsoahan'ny frantsay indray ny mahafrantsay ny andro rajoelona de ahoana fa nga izy ty fa misy lalàna malagasy ihany ko eto fa nga izy ty moa lasa kilalaon-jaza omeko tsy omeko ohatran'izany lasa ohatran'ny kilalao zany le raharaha nefany ny fiainan'ny malagasy ray manontolo no atsao hoe enjeu ao anatin'le izy ny fiainan'ny malagasy iray manontolo efa miaina ao anatin'le fahantrana efa tena fahadiranova efa mitrosina amin'ny tany de mbola tratrany tia coup d'état institutionnel nyity indray de zao ka tsy afaka jerena fotsiny lay firenena manoloana n'zany trangan-javatra zany fa tsy maintsy mijoro akoatran'izany akoatrany hoe firaisankinan'ny candidat efa fijoroan'ny FFKM ny FFKM moa tsy vao zao izy no mijoro fefatra am'izay izy mijoro foana satria mifahamarinana no baiko pitolomana eo anivon'ny FFKM ary zay no izy zay mahafiangonana mifahamarinana tsy hiala am'izany mihitsy izy ary isaorana ny FFKM amin'ny fandraisana andraikitra izay ataony satria zanaky ny fiangonana daholo ny akamaroan'ny mpisehatra politika ny vahoaka marina hoe tsy kristianina daholy marina hoe tsy eo anivon'ny FFKM daholy tsy anglikanina tsy luteranina tsy FJKM tsy katolika romanina daholo ny malagasy fa ny tena zava-dehibe le hoe fandraisana andraikitra ary
famakina batsilana ny zavatra tsy mety fa hoe ity ny lalana marina, ity ny lalana marina dia izay no izy. Ny société civile amin'ny zany hoe société civile azy zany, misy mantsy miteny any ambadibadika any hoe retiko société civile retiko ohatra miseho milay ahoana, ohatra ny mitsapatsapaka ny sahatra tsy tokony hitsapahany, tsy hoe mitsapaka izy fa zamy mihitsy no andraikiny, tsy hoe miaro na hoe mitondra teny ny société civile akory, fa zany mihitsy no andraikitry ny fiarahamoniny pirenena tompoko. Ho an'izay tsy mahay dia jereo ny any. Ary ny firaisankina ny kandida zao efa niona tamin'ny Nations Unies isika, efa niona tamin'ny société civile, efa misy ny fionana isan-karazany. Dia samy teny ve zany ny mpanohana ny Andry Rajoelina hoe tsy manan-katao reto kolektifan'ny kandida reto ka hoe mindeha miona ary manan-katao tokoa izy, ary zay ny voalohany amin'ny andraikitra amin'ny hoe fikatsahana amin'ny mahasoa ny firenena. Iza ny tena mikatsaka amin'ny mahasoa ny firenena, mahasoa ny malagasy amin'izao fotoana izao? Iza? Ny kolektifan'ny kandida sy ny société civile, ny FFKM sy fiambanana maro samihafa, ny CSS sy ny sisa. Sa ny ato amin'ny ekipan'ny Andry Rajoelina ato izay misisika ihany sy manao dido. Rehefa mandeha ny kara-pifidianana dia izao ny tenenin'ny olona teny an-tanàna amin'ity resaka kara-pifidianana teva hoe pariparitaka any. Ohatra ny tsy doublant, ohatra ny taloha intsony ty fa ohatra ny lasa quadruplant hoe fa ahoana? Tena misy miverimberina sy ny sisa. Ny sasany ray, ny akamaroany, mba tsy tenenako hoe tsy miraharaha, tsy miditra ao anaty lohany mihitsy zany resaka kara-pifidianana zany, satria le olona manara-baovao ny olona hoe tsy milamina efa hatrany amin'ny voalohany ny fikarakarana an'io, ny CNI efa tsy atokisana, gouvernemanta tsy atokisana, ny ACC tsy atokisana. Ny any amin'ny atemeran-doolona efa io izy io mena andraikitra ny hoe isahana ny chef d'état par intérim tsy hanao, efa tsy ao zany. Dia rehefa nanontaniana ary ny opinion publique ka io ary ny kara-pifidianana zao efa eny amin'ny fokotahany sy ny sisa, dia ahoana nareo no ohatra ny tsy taitra sy ny tsy taitra. Zao ny feo eninao, eno tsara. Ary tokony hoeniny mpitondra fanjakana zay eo ny gouvernemanta sy ny CNI sy ny namana zany. Zay mila an'io zavatra io averina hatramin'ny voalohany. Ny resaka fanosana mihitsy. Dia ahoana zany? Ka rehefa hoe andeha amin'ny fahamarinana dia zay avereno hatramin'ny voalohany mihitsy. Zany ve tselabe? Tselabe zany. Tselabe zany. Dia sasany mandeha zany le ady-hevitra eo dia ao miteny hoe alors rangaty misakra mihitsy zay le fomba, zay le tenen'le olona dia hoentiny eto zany tsisy hovaina mihitsy. Alors rangaty misakra, dia hoe misakra amin'inona? Aleo misakra hoe tena ohatra hoe asa 2 volana 3 volana arakarak'izay, fa tena atao tena tsara mihitsy hoe mba tsy hisy ho very-zo. Fa amin'izao fotoana zao amintsika miteny zao misy ny olona very-zo tompoko amin'io resaka lisy-pifidianana avoakan'ny CNI io, satria efa definitiva zany, efa mikatona sy ny sisa. Zay teto amin'ny miara-monina, teto amin'ny MBS sy ny radio Madà nanampy mihitsy hoe jereo ny anarana zao. Zay nanao ny andraikitray ny tiako Madagasikara ny kandida numéro 5 ny président Malakaravalmanana nanao fanentanana hoe jereo ny anarana, ndana amin'ny soratra anarana. Efa nampiana. Inona ny teo? Dia tsy maintsy izao no hiafarany. Ka zavatra ohatr'izany reto mbola ny ekipan-Andry Rajoelina mbola misisika ihany satria zany hono no lalana demokratika. Dia maninona tsara? Zany hono ny lalana manaja ny demokrasia hono ny tsy misy afa-tsy ny fifidianana iny. Nga moa misy mandaa hoe ny fandambiasam-pahefana ara-demokratika dia amin'ny alalan'ny fifidianana. Tsisy mandahan'izany eo. Fa ny asa maloto sy ny kanja maloto ao anatin'ilay sehatra hifaninanana no tsy azo ekena.
io zany hatrany amin'ny resaka lisym-pifidianana zay mahatonga ny olona iteneny rehetrarehetra averena ohatrany voalohany io dikan'izay zany a misy fanapahan-kevitra tsy maintsy horaisina ny seni efa nitenenina foana hoe mba mitenenina reo misy fandikan-dalàna be deaibe le nitenen'ny candidat numéro 5 ny président Marc Ravalomanina tatsy amin'ny radisona hoe fa maninona reo seni tsy miteny biodikodiny eo fotsiny zareo zay efa tena miasa araka ny tokony hoe izy zao inona asa tapabolan'izay nampiantso ny seni solo tena candidat anankiroa ny tao amin'ny 3 de zany ve de mbola isisika ihany ianao de nanontaniany mpanao gazety ny tao amin'ny seni hoe ahoana io tsisy tonga ny candidat fa anankiroa fotsiny de ahoana io zany ka tsy fahatongavandry zareo any tsy midikinininy zany fa mety tsy tonga fotsiny zareo fa ny procédure arahany ny olona efa zavatra hafa mihitsy no diniana ty ananina ty retsy mbola hoe mandeha io mandeha ahoana lisym-pifidianana tsy mandeha amin'ny laoniny ianao manao raha matahora any amin'ny toerana maro samihafa ny mpiasa amin'ny fahasalamana terenao fotsiny tsy maintsy ampandany ny mpiasan'ny fampianarana fampianarana aloha zany efa eno fa ny any amin'ny sehatra fa ny teritery isan-karazany de zany ve ny fifidianana andeha ianao tsy manaja ny lalam-panorenana atao amin'izay itiavana azy fotsiny de zay mahatonga an'io fisavoritahana rehetrarehetra eo dikan'izay zany ny ao anivon'ireo collectif ny candidat miona foan'ireo vory foan'ireo ary mirahina mampitovy fomba fijery satria raha ohatra ane ka hoe tena fampitehana zany le vahoaka malagasy ery ny tena tsy maintsy ihany no mifatratra io zavatra io mimpanambolana ary zay zany eto zany mba tonga de metefa any amintsika vahoaka malagasy mihitsy zany ny resaka eto mimpanambola zay manana ny ampy raha raikitra no ayahoay tsaitsaika fotsiny izy de lasa izy efa manana trano any ivelany izy efa manana compte bancaire any ivelany milamina amin'ny fiainany hatrany amin'ny zafy hafany sy ny zafy kely fa ianao zay mivoaka isanandro mba hoaiza inona mba aveniranao inona mba ho avinao eritreretinao hoe ho an'ireo taranaka ianao zay eto Madagasikara inona ny ankizy anie amin'izao mianatra fotsiny hoe diplôma mpanjakana hoe diplôma akademika CP BBC baka de atao zany zay nana hoe mba azahoana farafarazany hoe baka mba hitoviana amin'ny zanaky ny olona zay no fomba fiainantsika amin'izao fotoan'izao menara aloha rakizy menara ataovy aloha zay azahoana an'le baccalauréat fa ahoana no hoe atao zay azahoana amin'ny baccalauréat amin'izay mba mitovy amin'ny zanaky ny olona tsy zany le izy fa le fianarana zany rehefa mianatra ianao vo any amin'ny primaire de efa mikatsaka hoe ahoana ny hoavin'le zaza le ankizy le tanora rehefa vita amin'ny baccalauréat de mandeha amin'ny fampianarana ambony misy tanjona zany fa firy amin'ny ankizy sy ny tanora sy ny ray aman-dreny amin'izao fotoan'izao no hoe afaka hoe mametraka tsara n'izay tanjona zao hoe tiany tanjona ho lasa dokotera ny zanako tiany tanjona ho lasa piloty tiany tanjona ho lasa ingénieur agronome itiany tanjona ho lasa mpampianatra itiany tanjona vao mianatra ianao zany de fa eny ampandehanana ianao zany de fa manetraka hoe zao ny tanjona fa ny amin'izao fotoan'izao inona ny zava-misy ataovy aloha zay azahoana baka fa ho iteo ahoana matoa zay fitenenan'izay mivoaka hoe ho iteo de lay rafim-panjakana ny politika mpanjakana zay nisy teto raha ny tao anatiny 5 taona no tsisy mamokara mifofotra le olona mamokatra mikarakara ny vanilla any amin'ny faritra avaratra any amin'ny faritra analanjorofo sy ny rehetrarehetra iny any
mifofotra ilay tantsaha karakara ny vanila, tena manao ny ainy tsy ho zavatra mihitsy satria manana eritreritra hoe mba alafo araka ny tokony izy dia mba metsara ny tsapa ilay hoe fivoaram-piainana makany amin'ny tsaratsara kokoa, makany amina tokantranon'olona mpisehatra vanila ianao, misy frizidera ao, misy tele ao, misy ny fitaovan-dakozia ao any madama sy ny rehetrarehetra, fandriana normalna tsara, zao ny fandriana atao kitainy latsim-pandriana satria mantra tena mikorosofahana. Ny mpanoana ny Andry Rajoelina moa zany asa moa inona moa zany ny atao hoe critère hoentiny hoe resy lahatra amin'ny Andry Rajoelina izy, azy ny azy tsy hidirantsika fa raha ny résultat hatramin'izao ny gasy anefa efa manao kitay latsim-pandriana, ny gasy anefa ny varim-pananana, ny malagasy anefa efa manao ny tsy fanao efa mivarotra tambary, malagasy anefa mitombo foana ny exode rural. Mba avoaka ilay chiffre amin'izao fotoana izao azafady hoe manahoana ny exode rural, zany hoe ny any ambanivohitra mankaty an-tanàn-dehibe, mba avoay hoe amin'izao volana septambra 2024 zao fa ny fekaran'io dia pirofo mitoaka amin'ny tendany ny tsy fahaizam-pitondra. Maninona le tambany vohatra, maninona ny any ambanivohatra ny tsy tamana ny amin'ny toerana misy azy, tsy tamana izy satria ny kely ananany misy maka manjaka ny tsy fandriam-pahalemana, nefa eo Analakely felona maramila fa ahoana le ny any ambanivohatra zay mamokatra. Fa angamo io legioma ho an'ny Tananarivo tonga fotsiny amin'izao, na io vary ho an'ny reo raisina fotsiny eto Tananarivo sy manodidina zany, io sakafo hoantsika rehetra fa ny ambanivohatra daholo. Ny any ambanivohatra ny mamelona ny miantoka amin'ny fiainan'ny tanan-dehibe, miantoka amin'ny fiainana Tananarivo ny any ambanivohatra, fa ny any ambanivohatra mihitsy no tsy nirarahiany ny fitondran Rajoelina nandritra ny 5 taona. Efa ifarana ny fitaom-piasany zay vao hoe zao mamme 4 chef district amin'ny mamaky azy, mamme moto, fa ny fanaovana barazy efa nisy ny barazy fa ny fikarakarana resa be fotsiny. Any ny tenen'ny tonton Raeksa teto, ny avy any Paravaravola, ny any amin'ny faritra loatra Mangoro iny, nefa zany no miantoka ny fiainana rehetrarehetra. So dia asa moa zany nafantatry ny reo gouvernement amin'izao fotoana izao zay olon Rajoelina daholo, asa nafantany zany na tsy fantany fa na firenendehibe zany tahaka ny Russie sy États-Unis topoko dia miankina amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Marina izy hoe manana teknolojia de pointe, manana vokatra orinasa, manamboatra fiara, sy ohatran'izany, resaka industrie lourde sy ny rehetrarehetra, fa ny fambolena sy ny fiompiana dia iankinan'ny toekaren'ny Amerikanina sy ny Rosianina. Toko ty ho ady any Ukraine io, toko ty tsy resahana foana ny resaka varim-bazaha amin'izao fotoana izao. Ahoana ny varim-bazaha any Ukrainianina dia anaovan'ny sasany santazy, dia ahoana ny Rosianina. Tontolo ambanivohitra ane zany varim-bazaha zany fa tsy ambolena ty Analakely ane varim-bazaha ary ny vary, ny legioma dia any amin'ny tontolo ambanivohitra no misy an'izany, fa tsy nirarahiany ilay mpitondra. Efa mainy endomboanjany vao hoe ampiana ny tatsaha, ampiana ahoana. Sao mividim-bary mbola tsy hita ihany zay efa andeha, ny vanila fotsiny io jerevy ty izy, tontolo ambanivohitra daholo zany. Tena mila tonga saina amin'ny malagasy, manoloana n'ilay raharaha, mila tonga saina dia mila manana fanantenana foana ary mila manam-pinoana. Fitiavana ny lehibe indrindra, aza manononona foana resaka ao anaty baiboly eo rehefa tsy atao. Aza manononona zany andinindiny soratra masina zany rehefa tsy atao. Reny soratra masina ireny iainana iainana fa io samy mahay mamaky teny daholo, samy mahay. Fa rehefa mahay mamaky teny ianao dia fantarinao aloha ny dikany. Rehefa fantatrao mamaky ianao dia fantatrao ny dikany, dia rehefa fantatrao ny dikany dia ampiarina.
vaovao mahafaly tsy hoe hitory teny eto akory fa lasa miverinao an-tsaina mantsy le tenen'ny Andry Rajoelina tatsy amin'ny Palais des Sports hoe toko fahavalo ny andiny tsy fantatra le izy hoe aiza. Inona ary zany rehefa tsy hay le izy tokony hajanona. Aleo miteny zavatra hafa. Fenao te hiseho hoe zany zao 6e tany sy ny sisa. Le ato amin'izany le ekipa ato mikopaka ihany. Fa ao amin'le ekipa any ao koa misy manongo tena. Hoe inona ary zany teneniny zany. Ka reny zany dia ny ataon'le olombelona ihany no mamatotra azy. Zay no zavatra io le atao ihany, le action ataony ihany no mamatotra azy. Ohatra zany zao reto le hoe androm-panjakana hoe tsy nanaiky le andraikitra nomen'ny lalam-panorenana ny filohan'ny Sénat hoe isahana ny chef d'état par intérim. Iny acte nataony iny dia mamatotra azy iny. Ary mipetraka ao anatin'ny tantara tsy azo kosehana mandrakizay doria amenina. Tsy azo kosehana. Kanefa le acte nataony filohan'ny Sénat iny zany le hoe tsy nanaika tsika tsy hiditra amin'ny atsipriana hoe fa nisy inona moa tao ambadika zany, saotran'izany, nisy en'izao hoe nakany avolony dia falifaly nandeha tany ngany filohan'ny Sénat dia mivoaka avany dia nanjoretra. Tsy hiditra amin'izany tsika fa ny tsika hoe ahoana ny lalàna dia zay ihany ny atsika zany. Dia hoy zany tsika hoe inona zany ny zavatra hitranga, anahoana zany ny otoy an'ity raha ty manao dido ihany, mikatsaka ny zay mahasoa ny firenena, mikatsaka an'izay mahasoa. Dia oka aloha hazava tsara mihitsy raha fipetraky ny toedrara fa ny ekipan'ny Andry Rajoelina sy ny mpanohana azy zany milaza hoe misy vahoaka ao an-damosina. Tsika tsy miady hevitra amin'izany. Misy vahoaka io arakaraky ny foto-kevitra io. Tsika tsy hita mihitsy tsisy vahoaka na hoe tsisy olona ao an-damosin'ny Rajoelina sy izay ekipany eo. Fa zao koa ao an-damosin'ny kolektifana kandida ihany koa dia misy vahoaka. Ary tsy vitsy fa maro. Satra moa ny teny chiffre eto. Fa misy ao an-damosiny io resaka io. Tsy vahoaka ihany. Fa misy sehatra be dia be ao an-damosin'ireo kolektifana kandida reo. Misy ny tsy miteny mivantana. Alao ianao an'izany ny aty amin'ny ekipan'ny Andry Rajoelina sy ny mpiaraka aminy. Tsy mampaninina mihitsy zany. Misy ny miseho mivantana fa misy ihany koa tsy miseho mivantana fa ao an-damosiny ao. Dia makaiza sy makaiza zany ty raha ty. Tsotra kely. Manaraka ny lamina zay efa hitondran'ny kolektifan'ny kandida sy ny firaisakinan'ny kandida zay no izy. Ary efa manao ry zareo. Nisy anie le fionana teo dia hoe manontany ny mpanao gazety hoe inona ny votoatin'ny resaka tao sisa. Dia hoy zareo hoe oka aloha mbola tsy hiteny zay fa alao fotsiny aloha amin'izao fa resaka mandeha foana. Dikany zay zany dia tsotra. Zava-dehibe ny resaka ao. Tsy vitana hoe zavatra kisafosafo na hoe zavatra tsaingotsaingoana kely fa tena zavatra goavana be. Zay ny dikany io. Zay ny ataon'ny eo anivon'ny firaisakinan'ny kandida. Makany amin'ny zavatra goavana. Zay tsy afaka hiteny mihitsy atao amin'ny miara-monja hoe inona zany. Samy maikitsika. Samy maika. Samy efa leo fahantrana. Hoe ahoana ny voahana amin'izao zavatra manahiran'izao. Dia tsotra le izy hoe efa mikarakara ny kolektifan'ny reo kandida reo. Ny société civile ihany koa manao ny andraikiny. Dia misy miteny hoe fanambarana fotsiny dia ampy. Io tsy resaka hoe ampy na tsy ampy. Fa ny fijoroana no zava-dehibe. Société civile raha zay no raisina ohatra
manana ny fomba fiasana izy sanandro izy miasa reny société civile reny ny CSS moa zany defa io manao fanambarana tsy akijanona ny eo anivon'ny CSS zareo moa manana problema tsy vaovà mihitsy le problema n'le CSS de raha mandeha aty amin'ny raharam-pirenena mazava be zany ka samy mikatsaka amin'ny mahasoa an'ity fireneny ity ary tsy misy resaka hoe fanambazana vola ao na ohatran'izany société civile ve de ho tambazanao vola memezany fotsiny ianao ny Amnesty International ve de ho tambazanao vola riketaka ve de ho tambazanao vola tsy miditra amin'izany reny fantatry ny rehetrarehetra zany ohatra fotsiny zany fa io tsy any amin'le resaka hoe resaka vola fanambatambazana sinsisa fa ny fijoroana amin'ny marina ny famakina bantsilana ny zavatra tsy mety mba hirosoana any amin'ny rariny sy ny hitsiny sy ny fahamarinana ahoana ianao no manao fandrahonana any amin'ny mpiasam-panjakana any ambanivohitra any ahoana no manao fandrahonana menasy nahoana no misy mitaraina foana isanandro zay tratra zao zay tratra zao nahoana ny tonga de hoe itony mpanohana ny marika Ravalomanana antony tsy ekipa tony fa tonga de ataovy any ekipa amin'inona koa moa ekipa amin'ny anao zavatra tsy marimarina de aleo mihitsy koa tsy miditra any anatin'ireny ekipa tenenina hoe ekipa hafahafa reny ekipa manao tsy marina ekipa manitsakitsaka lalàna ekipa manao zavatra tsy mety tsisy miditra amin'izany mihitsy ary tsisy hivaritra fanahy mihitsy eto satria izay le fahalemena ilay vahoaka amin'izao fotoana izao mantsy de ararotan'ny sasany io moa efa nytenenina teto hoe misy ane tena manao fotsiny fandiniana hoe inona ny fahalemen'ny malagasy inona ny fahalemen'ny malagasy ny fahalemen'ny malagasy de vola raha vao mandrabirabola ianao fa mihetsiketsika daholo ny ravitsofina sy afaka mihetsika amin'ny tena rehetra satria tena ny tanany efa ny ratsan-tanana efa hoe resaka vola zay ano fahalemen'ny malagasy ka rehefa any zany ny fahalemeny raviravizy vola raha vao ohatra hoe amina million ohatra ny tsy mandeha ataovy miliara mihitsy rangaha mba hazahoana mamatotra azy mba hazahoana tsy hoe tena anaova atao am'izay tiana anaovana azy de misy ny tratra misy ny tratra zay tsy araka aminareo raha tena ambany aloha ny saosy ohatrinona le saosy ty zavatra entsana be ty de mandeha ny ady varotra ohatra ny miady varotra amin'ny anana eny Analakely ohatra ny miady varotra anana eny Analakely nefa raha-pirenena ny resaka lasa tsy foto-kevitra intsony fa lasa fividianan'olona misy zany amin'ny tany mahantra tahaka ny Madagasikara dia manjaka io resaka vola io vola hoa ilaina rehefa mikarakara zavatra ianao zany fa ny fijoroana amina foto-kevitra zany mbola avoleta lavitra zany noho ny resa politika de ohatsika hoe hoavin'ny Nations Unies eto amin'ny hoavy eto Madagasikara de inona no horesahany matoa zany ny ionivo ny firenena mikambana hoavy eto de fa hitany daholo zavatra miseho rehetrarehetra eo de hoe lasa mitsoka makatia amin'ny faritra atsimo ny continent africaine ny tsy filaminana misy resaka géopolitique io mitsoka makatia ny tsy filaminana avany Afrika avaratra any izy aloha tamin'ireo firenena izay hoe nandalo fifidianana de teo koa ny firenena moa tsy nandalo fifidianana fa tonga de nisy coup d'état militaire ohatrany tany Gabon zany zao le farany teo iny zao ny ambassadeur frantsay efa any Paris nody ndroan'ny olona de Macron mihitsy nanao fanazavana nakatele sy radio hoe kazao manahirana sahirana
de efa manomboka mitsoka ty menatsimy any io zavatra io, avy any Mali de avy any Guinée de Burkina Faso de nidina ao Gabon zany nefa tia mpivoambony aty zany de io Madagasikara zao efa ty daholo amin'ny mason'ny rehetrarehetra fa le ataony le fitondrana ihany no mahatonga ny olona akaty Madagasikara ny fijeny fa misy inona ao Madagasikara ka ianao mamoaka bere rozy ny nalakeliko ianao mamoaka foloalinda ny olona andeha hiasa andeha hianatra tonga de iny ny hitany de mitsamboatra ny olona hoe fa misy inona zay ny le izy de lasa mitodika makaty ny fijeriny international bere rozy zany hoe tafika tanety ene zany ataonao eny Analakely na inona rafitra hoe mixte ferahany tafika miaramila zandary polisy na inona fanazavanao zay aloha no hitan'ny olona de ozy ny olona hoe fa nga izy ty any misy ady ndray mantsy zao akoatran'ny any Ukraine de misy ady hafa ndray nga izy ty any Arménie na ny Azerbaïdjan any zao misy ady ndray de misy mikopaka vato ny Azerbaïdjan misy mikopaka vato ny Arménie ohatr'izay any koa de misy apahana tany edivana de hoe tena hoe isolé tokamonina Karabara moa no le anaran'le toerana zany fa nga ty Madagasikara ohatr'izany amamoana zao zahatra rehetrarehetra zao ny mpangalatra ry tsy hita zay anaovana azy zay no fanamarian'ny olona ankehitriny kidikan'izay zany dia tsotra le izy misy ireo ny collectif an'ny candidat fa mandeha ny fionana mandeha ny fampidiniana mandeha ny fikatsahana zay mahasoa ny firena mahafoaka be zay hoe fikatsahana ny mahasoa ny malagasy inona ny mahasoa ny vahoaka malagasy sy ny firenena malagasy am'izao resaka tontolo mpifidianana izao zay mandeha any fotoana de hoy ny akamaroan'ny olona sy ny tena hoe mikatsaka ny mety hoe alao mihitsy misakra fa tsy tonga de hijabajabaka amin'ity zavatra ataony retsy ty fa alao mihitsy misakra manao sakrifisy mba ho tombontsoa an'le taranaka malagasy mba ho tombontsoa an'le firenena malagasy afahana miala mety hoe korotana tsisy maniry an'izany raha ka alefa amboletra alefa ao anaty kianja maloto alefa ao anatin'ny fanjakan'ny tsy misy neutralité izany fifidianana izany mialatsiny indrindra de zay zany no fipetrany amin'izao fotoana zao dikany mila manaraka tsara tsika amin'ny fivoaran-draharaha indrindra amin'ity herinandro ity marina hoe samy tsindrin-dao ny samy lina hoe ahoana sy ahoana zany fa ny anjarantsika zany amin'ny maha-olom-pirenena diany mandinika tsara manaraka tsara ary aza manaiky ivarotra fanahy be de be ny vola mandeha am'izao miodina tsy ka miodina ry sosy fa le sosy iny ny ray miserana iny fa anatin'ny 5 taona ianao velomalava ratsy mitandrina miaraba namana faniry razafy manatany tonga eto amin'ny fandarana eto amin'ny aramanonja eto amin'ny MBS ny radio Mada ianao moa fa niketriketrika atao ihany koa manakambara betsaka ka de efa satarika eo fandarana tsy misy akandro marary ty fa de efa lasa iny aloha zany dia menanao ndray raha sehatra ndahoro namana faniry eny ary sady miaraba no misaotra ny namana rina nanokatra ny fandarantsika tamin'ity marainty raha solotsika hiezaka ihany hitadidy 5 septembre androany manakaiky le fotoana firy andro sisa rina zany de 5 andro sisa zany dia amarana ny volana septembre tsika de anitsaka ndray ny volana oktobra amin'ny herinandro aviny de zay le tenentsika hoe miazakazaka tokoa ny fandehandro eto amin'ny firenena misaotra tsika rehetra zay miaraka amin'ny miara-manonja amin'ity maraina ity akasitrahana indrindra zany namana teknisianina makivaky ny herinandro zay tarihan'ny ry faly ry lalaina ao ambadika ao any ambony amy moa zany ry radany ry jankla ry tately sy ny namana rehetra ny mpiara manatotosany fandarana ny ekipan'ny MBS ray manontolo miparitaka manerina anosy
isika ihany ko zay mandray amin'ny alalan'ny onjam-peon'ny MBS mivatana na famerenana de ara-balina avokoa ianareo ny ampitan-dranomasina any indrindra ny mpiara-miasa mpiara-manonja amin'ny radio Mada. Fararano-baovao tamin'ny faran'ny herinandro teo rina ary nahafahana nandinika na makafakany amin'ny hoe de makaiza sy makaiza zany ty zava-misy ty raharaha ty. Izany indrindra no antony hitondrantsika ny fanadihadiana satria moa zany nisy vondrona nivoaka ho an'ny mpiaradia amin'ny fitondrana tamin'ny faran'ny herinandro teo de hitondra fanadihadiana mikasika izay tsika fa ho an'ireo zay collectif na candidat ihany keo dia nisesy ny fionan'izy ireo tamin'ireo tompon'andraikitra samihafa eto amin'ny firenena. Anisan'izany ny fionan'izy ireo tamin'ny société civile, tsika moa tsy hitanisany hoe niona tamin'ny ACC ireo candidat fa niona tamin'ny société civile de avy eo niona tamin'ireo vondrona solomamboka zay ao anatin'le hoe angaredona zany. Horesahantsika daholo zay rehefa avy eo fa mialohan'izany rehetrarehetra izany everiko fa tsara ihany rina ny mitondra ny akom-baovao samihafa indrindra ho an'ny komity manoana ny marika Ravalomanana izay tsy mitsahatra miazakazaka be am'izao fotoan'izao ny fametrahana reny komity manoa reny sy re fionana etsero eo manko ny adevitra ihany izay resahantsika momba ny fiainan'ny firenena zay tsy mandeha am'izay loana am'izao fotoan'izao zay misavoritaka sy mikorotana ary tena hoe anatin'ilay crise lalina ny firenena zay lalovantsika ankehitriny ka na izany isika tsy maintsy miomana ihany satria ho isika ny fifidianana nge ho tanterahana foana mivamitaona natanterahana izany ka nomboantsika azy aloha zany reo lafim-baovao maro samihafa ho an'ny tetsy amin'ny commune Ivato taloha ny misy an'le hoe Ivato aéroport sy Ivato firaisana fa zao izy efa commune Ivato mitokana de tafatsangana zany ny ekipa zay iandraikitra ny KMMR ao anatin'izany commune ny Ivato izany ary dia nitokana QG na quartier général izy ireo tamin'ny farany herinandro lasa teo. Avy hatrany dia alefan'ny namana faly amintsika eo ny sary ity izy komity manoana marika Ravalomanana Ivato komity manoana marika Ravalomanana 2023 zany zao hitantsika izao ho anareo any Ivato zany dia efa afaka manatona ny QG nareo fa efa misy ny fandaminana ny solomamboaka Mamorabendrina zay voafidy teny amin'ny distrikana Ambohidratrimo anisany mihaza ny commune satria anatin'ny commune Iadidiny commune Ivato no nanokatra izany tamin'ny fomba ofisialy niaraka tamin'ireo mpiara-miasa aminy zao hitantsika izao amoron-dalana tanteraka ny KMMR eny Ivato zany de fa miasa reo ekipa mandray anao zany any am'izany commune Ivato zany misy quartier maromaro moa ao Ivato ao dia efa azonareo atao zany ny manatona ity QG ity mba ahafahana zany mandama ny fiara-miasa rehetra sy mifandrindrana ny asa rehetra ary de nafaly mihitsy ny mponina teny Ivato ity fananganana ny KMMR ity. Teny Atsimbrano ihany koa tao amin'ny député Alain Ratsimbazafa tao ihany koa de nisy ny ezaka maro samihafa ary etona moa zany député Ratsimbazafa Alain voafidy tao amin'ny distrikana Atsimbrano sy ny député Géry Andrimolaina dia mitondra ny teny fialantsiny amintsika satria de araikitra amina fivoriana izy am'rahalahy de misy ihany koa fametrahana QG quartier général ho an'ny faritra ilany zany teny Atsimbrano teny ny any Avaradrano dia mandeha le fifampiresahana zany ho an'ny KMMR Avaradrano ary dia marobe ireo manatona solomamboaka Géry Andrimolaina izy moa zany rehefa avy nametraka ny tany faritry Boeny Betsiboka Sofia satria nahazo andraikitra tamin'izany député Géry Andrimolaina député Alain Ratsimbazafa teny amin'iny faritra Atsimo Atsinanana iny niaraka tamin'ny député Rambosalama Emilien zay any Akazobe am'izao fotoan'izao miaraka amin'ny ekipa mametraka ny KMMR ny député Fetra any faritra Nosy ny député Fenondralambomanana any amin'ny faritra Androy am'izao fotoan'izao miasa de tena miasa ny ekipa ny birao politika ihany koa misy makany Tomasina misy makany Mbatondrazaka député Rabekijana sy ny ekipa rehetra ny any Tsirabe any ihany koa dia manao ny fametrapetrahana azy ny any Vakinakaratra ny any faritra Itasy any moa zany ho resahantsika rehefa avy eo ka
ho anareo ao avaradrano zany a efa misy laharany tarby zay nomeko atsika fa averiko indray zany satria ianareo mo manontany hoe ahoana ny fametrahana zany KMMR avaradrano zany a sy ny fandaminana de efa nisy a tamin'ny farany herinandro teo zany zao hoe fivorina fandroany zany zay a dia isaoranareo fikambanany mpitatitra mihitsiny mbola tsy fotony inklizy hoe mpitatitra vai zany fa fikambanany mpitatitra mihitsy ao anatin'zany hoe faritra varadrano zany a de efa ny fanantona satria le KMMR zany a akoatra ny antokotiko Madagasikara de misokatra ho an'reo vondrona hafa ety ivelany ao zany a ny fikambanana mpitatitra ao ihany ko zany a ny fikambanana zay tsotra kanefa de manao asa soa asa sosialy any amin'ny faritra varadrano iny a misy fikambanana tatsa ihany ko ianareo zany a coopérative natatsa maromaro nefa tonga zany a zay nanantona ary nantany ny fomba handaminana sy raha miasa ao anatin'izay fametrahana ny KMMR izay dia amin'ny commune 10 avaradrano tahaka izay ihany koa ianareo zay avy amin'ny antoko politika de tena isaorana mbola tsy hanao fanambarana amitsika eto fa aleo izy ireo no hiteny amin'ny fotoana zay mampalalaka azy sy fahavononan'izy ireo fa misy antoko politika maromaro zany nefa naneo ny fahavononany hifanampy ao anatin'izany KMMR distrika na varadrano zany de misy olotsotra mpandrara zay diso fantatry ny rehetra any amin'iny faritra varadrano iny a de isaorana ihany ko reo fivondronana mpandrara maro zany a zay nampiseho zay fahavononan'zay ny fikambanany tanora sy ny vehivavy a isan-karazany zany a de efa nitondra an'izay fanohanana zay de averiko eto zany laharatarbe ho any avaradrano anareo zany zay nantany sy mandondona mandrakariva hoe ahoana no hifanatonana dia ny laharany tarbe izy 034 41 zany 121 65 zay zany no atontsika any avaradrano any fananganantsika ny KMMR 034 41 121 65 zay no atontsika ho any fananganana ny KMMR distrika na avaradrano mandeha miandalana l izy a tsika tsy hoe miazakazaka be de nienjika zavatra be fa tsy maintsy apetraka tsara ao anatin'ny fandaminana araky ny toromarika nomeny ny tompona andraikitra zay napitaina amitsika zany fa ny filomarika ravalomanana tamin'ny faran'ny herinandro teo dia tany Atsiromandidy tany filomarika ravalomanana moa fantatry ny rehetra nefa izy amin'ny kristiana azy dia mamaly ny fanasany reo avy amina fiangonana maro samihafa dia akasitrahana ny fanasana zany zay nataon'reo lafim-piangonana samihafa tamin'ny filomarika ravalomanana dia nitodika tany amin'ny faritry Bongolava tany ny filomarika ravalomanana ary rehefa mandeha ohatran'ireny moa izy mahazatra ny filomarika ravalomanana dia ny midina mandeha miresaka mivatana am'ireo avoaka eny amin'ny lalana eny eo ihany ko lay mivimbina voandalana dia tsy mandalo tanàna misy havana rehefa misy tsena dia metsena kely rehefa misy an'ireo olona zay misakana azy mba hoe ndao iresadresaka dada na eny antsaha na eny antanety eny na amina toerana samihafa dia misy foana le fifampiresahana fifampikasoana amin'ny filomarika ravalomanana de zao ny fifalian'ny olona tao analavory efa nandray ny filomarika ravalomanana tamin'ny congrès paritry ny antokotiko Madagasikara ho an'ny faritry Tasy tsaroantsika tsara le fifandonana tampitandro filaminana sy le fanapohana bomba mandatsa dranomaso de niverina ny eona zany tamin'ny filomarika ravalomanana indray ny vahoaka nanalavory teny amin'ny lalana rehetra teny de tahaka izany ihany ko tany Tsiromandidy tany de tany am'izay lalana nale rehetra tany Tsiromandidy ihany ko zany de anandray ny filomarika ravalomanana de tena fifaliana tanteraka mbola mitomo zany fionana sy fandehanana zany any amin'ireo toerana maro samihafa fa latsatsika ihany sary rehefa vonona izany rehetrarehetra zany tiatsika resahana dia ny fizorana tsikelikely zany etona ihany ko dia anaovantsika kopakopa-tanana ny jeune team fianaratsoa tahirehan'ny dokotera Tina io ihany ko ny vice président Elize Zanabahoaka ny fametrahana ny KMMR zay tena mandeha be mihitsy any Tomasina am'izao fotoana zao ary miasa mafy an'izany ry coach Blandine ry président Naina Corneille sy ry vice président Zaki ny kipa rehetrarehetrany mihitsy ny any Ambanja
ny any Dego any koa zao ry Ulrika Gentim zany maro be ianareo maro be mihitsy tsy ho voatanisa fa za io de miezaky ny tadidy any hoe aiza daholo le faritra rehetra de mandroso foana zany na inona ho ia zava-misy dia mandroso hatrany zany ny asa amin'ny alalana zay fametrahana ny KMMR zay satria tsy fantatsika na ho voatazona ny daty ny fahasivy volana novambra na mety misy fandaminana hafa tsy fantatsika ho isika tsy manao affirmation gratuite akory ny za eto fa miezaka fotsiny miresaka amitsika ny amin'ny hoe ny fifidianana tompo de tsy maintsy ho tanterahana amin'ny fotoana rehetra zay tsy maintsy anatanterahana izany fa tsika aloha zany am'izao fotoana zao de ho anatin'le ady mba ampadio ampangarahara mba ampilamina sy hoekeny rehetra izany fifidianana filohan'ny repoblika zay eritreretina ho atao amin'ny fahasivy volana novambra izany fiodina voalohany ka na izany na tsy zany ho isika ny antoky tiako Madagasikara ny komity mpanoana marika ravalomanina dia voamaraina de efa nampiseho ny fahavononana bonera be mihitsy efa roa taona lasa zay ary efa nisy ainkeo ny fanambarana ofisialy sy fametrapetrahana zany ny fananganana zany KMMR zany ka amin'ny mahavoamaraina azy zay dia tsy ho tara mihitsy amin'ny fametrahana an'ireo rafitra iasana satria ny rafitra iasana aloha zany no fomba fiasa voalohany ho an'ny mpanoana marika ravalomanina hoe apetrapetrao daholo ny rafitra rehetra ahafahantsika miasa zany ka rehefa tafapetraka zay rafitra ahafahana miasa izay dia mifanantona avokoa reo ankolafikely rehetra zay vonina anoana n'Andriamatoa marika ravalomanina de tahaka izay ny ampanomanako atsika ho an'ny faritra Analamanga miano ahy ianareo any Andramasina any de efa nisy ny fifampiresana taminareo sy ireo tompon'andraikitra samihafa de efa mivonina ihany koa ianareo any Andramasina any zay handray ny ekipa zay hametraka ny KMMR tahaka izany ianareo any Anjozorobe ano any dia efa mandeha ihany koa ny ekipa amin'ny fametrahana zany etona de anaovana kokoa ny any Mbosary Maritsipoy Betatao ny ao Andrano Madio sy Anjozorobe tanàn-dehibe satria dia maro be ianareo no mifandray aminay ary miresaka amin'ireo tompon'andraikitra samihafa efa nidina tany etoerina ary mbola hidina any etoerina zany reo namana zay hanao ny fametrahana n'zany rafitra zany satria tsy maintsy apetraka tsara zany ny fandaminana ahafahana mametraka rafitra tsy azakazaka ametraka rafitra tsika raha tsy mipetraka tsara ny fandaminana satria efa misy torolalana directiva mazava efa misy caneva ihany koa iangana am'izany fametrahana ny rafitry ny KMMR zany de amin'ny alalany iny torolalana iny avokoa tahaka ny hoe lalana kely zany no ahafahantsika manangana sy mifampifeh ao anatin'zany KMMR zany akoatran'izay miomana ihany koa nareo amin'ny manjakandrina any efa somebiseby be mihitsy ny ao sambaina ny fampiantso tamin'ny namana taty de ahoana inona no atao ny taoakareo ihany koa de efa nametraka ny fomba fiasa ny ekipa ny tany Alarby Vatomanga Ambatomanga Alarby Ambatomanga ny tany Andranovao ny tatia akazondany sy ny sisa tatia maro be ianareo efa te hiasa ary misy aza diaspora mihitsy avy any ivelany tonga eto ifanometanana zany de afa akasitrahantsika rehetra naiza raha Madagasikara efa nyteneniko teo fa any atsimo nosy any daholo zany zao ny ekipa rehetra miasa mafy any tarehany député fetra sy député Fenondralambomanana mikosoka amin'iny faritra atsimo iny zany sady maka ny vaovao rehetra de mahafinaritra ny vokatra satria efa mandeha ny adevitra de mandeha ihany koa lay fananganana ny rafitra ary tena vahoaka maro be mihitsy no manantona am'izay fiaonana fametrahana ny rafitra zay zany le oetriny hoe raha ny ampiangonana moa zany tsy maintsy misy ny vaovao ampiangonana eto amitsika izy dia ny vaovao zay amin'ny fametrahana zany rafitra zany zay teneniko zay satria ho ampiasaina amin'ny fotoana ho ampiasaina azy daholo reny rafitra zay apetraka ireny sy ireny fahavononana ireny eny ary ny raharam-pirenena moa zany de aleo atombontsika satria efa nambara teto fa niona tamin'ny société civile na firaisamonim-pirenena reo collectif de candidats iny dia tsy mbola nahazona tena hoe vaovao ara-dalàna moa zany ny amin'ny hoe inona ny dinidinika samihafa tao zany ny antony dia le fampifanatonan-kevitra zava-dehibe satria fantatsika tsara mivondrona sivilina ny fiarahamonim-pirenena eto amitsika dia manodidina ny teo amin'ny 900 tany ho any izy ireo nanao fanambarana fanamelohana ny zava-misy
tamin'ny didina voakan'ny ACC larina faraiky ambin'ny folo tsipika ACC bara D3 sy ny larana fa roa ambin'ny folo tsipika ACC bara D3 tamin'ny fahasivy volana septambra telo ambyroapolo sy roa arivo volasa teo zany de betsaka ny nanao fanambarana taorina niny a fa nitsahan-dalàna sy fanolanana lalàna ary nyraisin'le collectif de candidat ho fanonganam-panjakana amin'ny androm-panjakana mihitsy mo ary tamin'ny alalan'ny ACC no nanao izany ny fanemelohana sy fanambarana maro samihafa ary ilainy re fanambarana reny satria ny amaro ny fanambarana zany na de misy manahadroadro any ary ho an'le mpanohana fanjakana ka reo moa zany efa tsy hitandreo tsony zay atao fa no manahadroadro sisany nataon'izy ireo everiny zany fa de hoe ho an'ny mpanohana fitondrana rehefa adroadrona zany a lay mpanao fanambarana tonga ny amy sasany de hoe ny mpiasa trano zareo sisany tsy manao fanambarana de otsika fangaly tsy malagasy ara ny eritreretiny reto mpanohana fitondrany reto an'le olona manao fanambarana ary na miteny any izy ireo hoe ny mpiasa trano reo candidat sisany tsy manao fanambarana de gaga ihany tsika hoe ohatran'zany le fodi-pisaina ny reto olona mpanohana fanjakany reto tena tsy malala ny asarobidin'ny olona ohatrany hoe tsy olombelona zany raha ohatra ka mpiasa trano zany satria tsy zakan'izy ireo ny fanambarana fanamelohana ary fanambarana filazana ny zava-misy am'izay afantsahan-dalàna sy fanolanan-dalàna ataony ny androm-panjakany eto amin'ny firenena zay dia le fanadroadrona sisa le fanambanina sisa io moa le hoe façon andrareo hatramin'izay lay fanambanina 6% imbécile inona zay nareo sy ny sisa resy lava kanefa de hita hoe tena matahotra amin'ny fomba fanoherina sy ny fivondrona n'ireo olona rehetra zay mitambatra am'izao fotoana zao lay fanjakana sy le mpanohana ny fanjakana de mbola entiny ihany izay fomba fiasa zay aty am'lay fanambarana ka tsy maintsy misy ny fanambarana tsy maintsy misy ho tsika amin'ny fanambarana rehefa misy ny zavatra tsy mety sy tsara dalàna satria ny fanambarana no ahafahana zany milaza ny zava-misy ary ivondrona nyreo sehatra rehetra zay manameloka ny fihetsika izay tsy mety ataona tompona andraikitra iray na ataona androm-panjakana izany de zay ny ilain'ny fanambarana de ireny avy eo no tonga eo am'sehatra raisam-pirenena de zay no antony mahatonga ny Nations Unies zany zay no antony mahatonga ny sehatra raisam-pirenena ary efa mivakitsika teto tamin'ny herinandro ny Union Européenne ny Amerikana ny Japonais ny Frantsay zareo Royaume-Uni ny firenena Suisse sy ny sisa ny tambatra satria mahafantatra sy mare izy ireo ny amin'ny hoe misy zavatra tsy milamina le firenena mato maro be mpanao fanambarana action zany zany fanambarana zany fa tsika aza tsatson'ny olona hoe de inona ary ty fa tsy midina kanja mihitsy fa tsy zao aleo andeha zay mihitsy ny tenin'ny candidat anankiray tamin'ny collectif rehefa avy niona tamin'ny société civile aza mbola maiky tsika fa tsy maintsy faranana daholo aloha ny antanatohatry ny adevitra mba ahafahana miala ny enina zay mihitsy lesy tsy maintsy faranana ny antanatohatry ny adevitra mba ahafahana miala ny enina am'izao zava-misy zao raha ohatra manko ka tonga de miazakazaka de misaoty de manahirana be ny any zany fa aleo apetraka tsara ny adevitra hoe reto ny trangan-javatra misy ireto ny lalana tokony ho ale mba ahafahana zany mitondra ny hevitra hanatsarana an'lay fifidianana ho avy eo dia manao ny dingana ho azy ny collectif de candidat zay acteur principal amin'ny élection présidentielle manao ny azy any ko reo fivondrona ndreo solomam-boaka ao anatin'le angaretona zay any institution mbola mijoro voafidym-bahoaka manao samboady manana légitimité sy légalité tsara am'izao fotoana zao ny anteny meram-pirenena io de mivory miona manao fifandresen-dahatra eritretra miainga avy amin'ny fifandresen-dahatra ny solomam-boaka hoe isika tiane no azo lazaina fa institution fahefana farany azo everina dernier rempart mihitsy na amina institution satria fatatsika tsara ny inona tsy ny zava-doza ataon'ny gouvernementa sy ny fandraisam-pahefana ataon'ny gouvernementa am'izao fotoana zao ary tsy fahombiazam-pitantanana sy fitondrana ataon'izany gouvernementa zany zay tsy hananana izy ireo crédibilité sy légitimité tsony inona no zava-misy teo anivo ny anteny meran-doolona mbola azo ajoro ve zany anteny meran-doolo zany amin'io endriny io azo antenaina ihany ko ve zany anteny meran-doolona amin'io fomba fiasan'io na ny filohan'ny aza efa nanda ny akafahefana
na de mba ireprésente fotsiny amina hoe institution numéro 2 am'izany filohan'ny antenymerandolo zany aza na amin'ny endriky le institution napendrahany lalam-pandrenona azy kanefa nandafahefana dia lay androm-panjakana mihitsy ny very asany de fatatsika ihany ko ny amin'ny hoe inona lay andrasana am'lay ACC am'izao fotoana zao inona no andrasana am'lay vomera mpanao ny fifidianana tsika moa efa tsy tanisa ntsony ny CFM satria efa ravany CFM tsika tsy tanisa ntsony ny ACDDD ny présidence raha teo tsy hita ho tantsaina satria efa nametra-pialana zany lay filo ao anatiny zany présidence zany président de la république zany ka tsy misy afa-tsy ny antenimera-pirenena zany sisa no institution zany azo lazaina fa légitime légal eo anatrehany lalàna eo anatrehany ny vahoaka zay nanao an'izay latsabato mivatana izay tsika tsy miteny tsy ara-dalàna ny sasany fa mijoro sy mipetraka eo aloha izy ireo fa betsaka ny adevitra mikasika an'ireo androm-panjakan'ireo no ny zavatra nataon'ireo androm-panjakan'ireo mahatonga atsika iteny an'izany fa ity zany de azo everina aloha zany fa mbola mitazona ny fisininy zay mafanjakana fisininy zay hoe firaisam-pirenena na le hoe unité nationale zay fananana olom-boafidy mbola miasa am'izao fotoana zao ary nakandraikitra ho an'ny firenena tsaroantsika tsara motion de censure ho an'ny gouvernement teo tsaroantsika tsara ny apahana solomam-boaka zay ny sezira teny nivon'ny ACDDD ary tsaroany rehetra tsara mihitsy ny faneo-kevitra samy hafa na tsy tovizana tam'ireo gouvernement tara fa ny enjana teo anivony zany intermera-pirenena zany de mbola fametrahana le mahazava-dehibe an'lay asin'lay androm-panjakana zany ka mandeha le fifanantonana fifampiresahana zay zany zava-dehibe satria raha toka tsy misy le fifampiresahana raha toka tsy mandeha le fifanantonana ary raha toka tonga de mitsambikina fa tsy mandalo ny atanatohatry ny tohatra tokony andehanana dia potraka zany ary mety lavo sy maratra tsy ho tonga any am'lay tanjona hokendrena zay fotsiny ny mba anteniko atsika zay mety mietrehitra hoe tara loatre fa ahoane fa misy inona e tohatry ny kivorivory de tsatson'ny sasany amin'ny fanambarana fa io moa fomba fiadin'le mpanohatra fitondrana satria tena tadiavin'izy ireo zany de hoe okzay aza manao fanambarana tso satria efa dotony fanty zahay ambony be le pression le fanambarana tonga amy sehatra nasionaly tonga amy sehatra raisam-pirenena ihany ko de vokatra zany fanambarana maro be zany tonga eto amitsika ny Nations Unies am'ty herinandro ty vokatra zany rehetrarehetra zany ary mahafantatra tsara ny zava-misy ny OIF mahafantatra tsara ny zava-misy ny SADC indrindra ny Union africaine vokatra zany voatra zao tamin'ny herinandro lasa teo ny fivondrona an'ireo fikambanam-behivavy avy amin'ny antoko zay mandrotsaka candidat de misy ny TIM misy ny HVM misy ny MMM sy ny sisa sy ny tsisa de misy ihany koa zao fikambanan'ireo tanora manao politika ao anatiny zany manolotra candidat zany de nanao fanambarana izy ireo de misy reo vondrona comité de soutien isaparitra ny tany betsiboka fatatsika ny tany manakara koa fatatsika faritra fitovinany marobe raha Madagasikara de nanao fanambarana avokoa ny syndicat moa zany de fa marobe ny société civile de fa marobe reo fikambanana tsotra samihafa de fa marobe reo antoko politika maro samihafa de fa marobe no nampaneniny feoany zany nanao fanambarana zany de reny action reny raha tsisy an'ireny zany fa hoe navela tany collectif na candidat sy ny député rery any izy dia tsy matanjaka le feo na hoe efa misy société civile eo na hoe misy entité politique na regroupement politique maro samihafa eo na force de opposition samihafa eo miteny de avela ho am'izay fa reny karazam-pikambanana maro be isaky ny vondrona samihafa reny na avy amin'ny andromaso FFKM io na avy am'ireo aradraza na sinsisa sinsisa io na reo manam-pahaizana vaty nasontro ny tany ary trafo nasontro nofo dia tonga pression de reny pression reny zany ny atongavany sehatra isam-pirenena ho avy eto Madagasikara reny pression reny no mahatonga ny média international miresaka Madagasikara ary reny pression reny manova ihany ko
ny comportement sy ny conduite tenir nyreo a androm-panjakana sy mpanao politika ao anatiny fitondram-panjakana io ka aoka tsy hotsatsony olona va de fanambarana foana ave de rovinandray zany isa fa valeo fanambarana zay fa voky fanambarana zay rehefa manao politika de tsy am'y fo fampisaina ary amina zava-dehibe ohatran'izao de mila fitandremana tsara sy faiza mamindra miakatra ny tohatra mba tsy ho potraka sy ho lavo fa raha ohatra ka potraka sy lavo maratra de tsy afaka mindra ho any am'ilay tanjona ao ambony ao petraka abitsika mazavatsara zay zavatra ka izay anisan'ny antonyray nafinaritra ny fionan'ireo kandida sy ny solomavimboaka tamin'ny faran'ny herinandro teo efa netsika tsara teto moa zany ny candidat collectif de candidat 150 niaraka tamin'ny société civile fa eto ndray zany a de nitady-bavaon'ny namana mpanao gazety eto anivon'ny MBS de miverina amitsika ako hoe inona sinona zany no mety handrasana am'izay fifanatona-ny collectif de candidat sy ny solomamboaka zay fa ho anao zay mety tsy naharaka an'le vaovao aloha aleo aloha averitsika lizy a dia fakafakaitsika andray sy anaovantsika fandalinana rehefa aveo daora na manafaly de mazava be zany ny avy aty aminay hoe mbola manamafy zahay fa mila fifidiana amin'ny 9 novembre mangarahara ekeny rehetra ary hitanareo ihany koa fa nanamafy ny communauté internationale fa mila fanajana lalam-panorenany zareo mila fanajana ny lalàna mifehantsika menakavy ao ny fifidiana ary ny gouvernement mba tsy mitanila maro aminay reto te hanafatra fitaovana vanivelany tsy avela maro aminay reto te hanao fampelezan-kevitra mialoha amin'ny fotoana ohatrany ataon'ny sasany tsy avela ka zay zavatra mitanila zay zany a animba zavatra io zavatra io zany a ny tena ataontsika hoe ilaina ny fifampidiniana fifampiresana atao ngamba fa efa somary complet ny vitanay zay a fa misy fifamidiniana sy fampiresana mbola atao amin'ny latsinainy sy talata de irinay zany a manomboka amin'ny larobia zany a efa mahazo vahaolanatsika zay zany le izy a hoe mbola misy fifampidiniana atao mandeha amin'ny atana tohatra tompoko rehefa mamaolana goavana be ohatra zao satria tsy mipetra maina fotsiny koa le fitondram-panjakana fa eo atana ny fahefana zay a eo atanan'le fitondram-panjakana le fahefana rehetra hibaiko ny any-panjakana hibaiko ny olo-panjakana hibaiko ny raharaha-panjakana ary milalao ihany ko le sehatra nasionaly sy sehatra iresa-pirenena ary tonga mihitsy aza mitsikaraka mitady mihitsy acteur politique parti politique mpanao politika any ambadika any mba hiara-dia amin'izy ireo dia zay zavatra zany tsy maintsy mila fantatsika tsara hoe ity le fitondram-panjakana sy mipiara-dia aminy ary le candidat-panjakana tsy mipetra maina fa ireto ihany koa le collectif de candidat ireto le bloc nanao fanambarana société civile ireto le solombavam-boaka ireto le fikambanana maro samihafa le regroupement politique le entité politique ireto ihany koa le fikambanana le syndicat sy ny sisa bloc ngezabe anankiray fa sy an'ity bloc mpanjakany ity de samy mametraka amin'ny paikady sy ny tetikadiny satria le fitondram-panjakana de andeha am'le fitondra fifidianana andetrezana le botolo le hoe mibotsy mivily io za mibotsy mivily zany manko ho an'ny mpanaraka raharam-pinena de mahafantatra tsara hoe voambolana mafana zany MFM de anaovantsika firaritsoa ny antoko MFM satria anisan'ny nametraka zava-dehibe ho amin'ny fomba fanaovana politika koa zany MFM zany ka tsy hoe anao fomba fisainana botolo ho isika na tonga de hoe botsy mivily de iny de makany tsy maintsy apetraka tsara fa le fitondram-panjakana te andeha amin'io lalana io hoe forcetsika andera nga ny élection zay lalana eo zay kotiny eo vidina de miaseo mizy responsable nareo am'izay zavatra mitranga eo ateraky lay a fanapahan-kevitra nanolana lalàna
fanapaha-kevitra nandika lalàna, fanapaha-kevitra andetrezana, hakana fahefana satria efa eo an-tanan-jareo le fahefana zay am'izao fotoana zao anticonstitutionnel ny violé an'lay nanao violation nylay constitution maromarina kokoa fa mbola te hiverina haka an'le fahefana izy ireo de ampiasainy ny androm-panjakana, ampiasainy le fahefana politika amin'ny maha hoe manao ny intérim an'le fitondram-panjakana zany. De eo anatrehan'iny ho iaho ny tsy maintsy mametraka tetikady sy paikady mazava ny vondron'ireo candidat. Hitantsika teo ny teny Ngaro Landratsiraka kandidany amin'ny hoe mbola misy fihaonana ataonay amin'ny latsinainy, misy fihaonana ataonay amin'ny talata de ho teo ny tohany. Zay zany le hoe Antanatohatra tsy mahazo mihitsy miazakazaka ka hoe nde hitsambikina Antanatohatra sika fa dinio tsara ny tohatra. Raha ohatra sika ka nitsambikina Antanatohatra na de zanatohatra ray aza de mety anahirana be ihany zany, na tsika tafotoana na tsika mety horeraka ny tongotsika, na ihany koa tsika mety hitarika fianjairana tampoka iny de misy faharatrana, indrindra moa raha zanatohatra mihoatra ny ray, fa raha zanatohatra roa na telo fa zavatra hafa zay, ka tsy maintsy apetraka tsara zany satria samy mandrafitra tetikady sy paikady io, samy hafa zany tetikady sy paikady teneniko zany ho an'ny andaniny sy ny ankilany. Ny ato de mbola hiverenina sy hibodona n'le fahefana ny tiano atao de ny lala tokana de tao force eo hififidianana io zay kotiny amin'ny vidiny, zay lalany ihany lalany, zay ny an'le fitondram-panjakana. Fa ny ato indray de hoe tsy possible zany raha am'izao hafanana sy endriny zao ka forcena amin'io ny élection, tsy mampaninona mieritreritra an'le 9 novembre fa sao de azotsika atao ny mitondra fandaminana an'ty raharaha ty mba tsy ho tonga amin'ny tenin'ny FFKM ilazany aminy hoe hosoroana ny ady an-trano sy ny korotana. Efa nahatrinitrinjo aneny rehetra de iza ny azo tombotsoa zany raha sanatriny zany ka forceny io élection io am'izay mety horotaka korotana ady an-trano eto Madagasikara satria tsisy anaiky hoa andetrezana ataon'le fitondram-panjakana kety nilazana fa amin'ny fomba hikarakarana azy io, amin'ny fomba fanondrarea io, zay isaky ministera de misy kady sy tetika ara-politika avokoa ahafahana mampiseho an'le loko volomboasary ka nakahetsotra raha zarainy de loko volomboasary mivitesinao ambadika zay efa calcula élection, karatany zarainy efa calcula élection, compteur amina branche mamorana tao efa calcula élection, l'employé zarainy efa calcula élection, vary zarainy efa calcula élection. Zay le fitondram-panjakana zavatra ataony am'izao fotoana zao. Ka eo anatrehan'izany ambarako mandrakarivany amin'ny hoe tsy maintsy mampiseho fahamalona fa raha tsy mailo isika mandrafitra tetikady sy paikady ary tsy voarindra, tsy milamina dia tsy mety zany. Dikan'izay zany reo nanao fanambarana rehetra zany dia akoatra ny fanambarana vakiny iny dia ilaina ny fifanantonana ho bloky ngezabe anankiray, ilaina ny fifanantonana fa ilaina ihany koa ny samy miatrika ny androm-panjakana zay ny avin'ny olana am'izao fotoana zao de zay ny mahatsara n'le fifanantonana ny collectif tamin'ny ACC. Mety misy antony marobe ko naninona ary ny nanantona fa affrontena mihitsy, affrontena atrehana mihitsy hoe ianareo no fototrolana zao daholo ny décision nyraisinareo tamin'ny vanim-potoana ohatra zany, ilainy zany ary tsy mila terisaina rehefa manao politika, tsy mila miavinavin-kevitra rehefa manao politika ary tsy afaka isous-estimer mihitsy ny hevitra sy ny hery ananany tsiraray rehefa manao politika satria akoatra ny fahavononana de misy rapport de force tadiavina ny fomba fanaovana politika. Zay rapport de force zay akoatra ny fananana hevitra dia tsy maintsy légitimenao tsara de zay le lobby inona tsy maintsy atao, le fifandresen-dahatra, fifampiresahana hifanaovana am'ireo vondron-kery maro samihafa. Kitaza
tonga any am'ireo société civile sy ny karazany raha nisy fanambarana manitra be anisany tena manitra ny fanambarana nataon'ny société civile manitra de manitra fa zao ahoana no ahafahana zany mampiasa nyny fanambarana iny eo anatrehan'le zava-misy am'izao fotoana zao ka tonga tena hoe hiaraka anaty feo anankiray iombonana dia ny kandida tompoko no nanatona ny société civile dikan'izany ao anatin'ny fikaroana lalana dolo zany andaminan-javatra ary raha misy miantso am'izao fotoana zao ny amina hoe tsy maefa hitsara fifidianana ntsony io ACC io fa solo CES cour électoral spécial de tsy maintsy miverina anatin'ny adevitra tsika hoe ohatra ny ahoana moa ny ahafahana manangana CES zany hoe ao anatin'ny ACC ihany ve no misy sampana na ratsana kely hiandraikitra manokana ny raha-pifidianana zay le cour électoral spécial manao ahoana ny tranganisy tamy 2013 raha mandeha amina jurisprudence atsika dity fakatahaka de manao ahoana ny ACC am'izao fotoana zao zay le izy de tsy maintsy dinihana tsara ny lasa atrehana ny zava-misy am'izao fotoana zao raha ohatra ka tsy izay ny lalana amy fomba ahoana no ahafahana mitady marimaritra iraisana ka mety tsy ainga am'le ratsana kely eo anatin'ny ACC le CES fa mety hivelan'zay mihitsy vokatry ny fifanarahana iombonina am'be sy ny maro tsy maintsy dinihany zany ahoana nanaovana an'io CENI io zay misy olona menomenina am'izao fotoana zao fa efa maty tamy 2015 ny olona akaika azy fa mbola nahazo karaha-pifidianana kanefa tsy anisan'le nisoratana tam'le refond total fanavozana tanteraka de maninona ny voasoratra ao anatin'ilay lisy mpifidianana 2023 nefa efa maty 2015 zany hoe tsy mifidy koriny ary izy 2018 ahoana ny eritreretana hoe olona ray manana karaha-pifidianana telo ao anatin'le fizarana karaha-pifidianana am'izao fotoana zao ary ahoana ny eritreretana fefa mandeha ny adevitra ny amina hoe de misy vondrona mpampianatra forforcena terena any mbadika any ho anao délégué ary misy ketrika anangana membrana bureau de vote zany hoe mpikambana ao anatin'ny bureau fandatsaham-bato zay efa olona miaradia amin'ny fitondrana no mikonkonina izany ka efa siblena manokana ny olona hendraikitra ao anatin'izany membre ny BV zany sy délégué ny candidat an'izany de mitazapotsiny am'izany ve CENI de ho eken'ny CENI ve zany fomba fiasa zany fivorimbem-pokon'olona miantso fananganana ny mpiambana ao anatin'ny bureau fandatsaham-bato donc tsy tokony misy influence politique fa zay safidy ny fokolonina natao ary mazavo zany ny mpikambana ao anatin'ny bureau fandatsaham-bato de tsy maintsy mpifidy ao anatin'le fokotany ao anatin'lay bureau fandatsaham-bato zay hampikambana azy ohatran'izay ny délégué de vote mety misy mahasamy hafa kely azy ny atao hoe délégué de vote de solotena ny candidat ao am'le bureau fandatsaham-bato anankiray efa fantatra exactement ve nisan'ny fokotany ary mitovy ve nisan'ny fokotany any amin'ny intérieur sy any amin'ny CENI ary efa fantatra a partir nisan'ny fokotany ve ny isan'ny bureau fandatsaham-bato ilaina fantatra zany am'izao fotoana zao io fichier électoral natao audit io ve atraiza mifahatokisany acteur politique an'io indrindra ny candidat satria azadinoy tsika fa io lisy mpifidianana io no hanatanterahana fifidianana solomamboka sy communaly amin'ny fifidianana ho avy eo dikany raha ohatra ka io ny tsy mety raha ohatra ka io ny tsy mahafapo raha ohatra ka io ny tsy ombonana dia ny fifidianana ho avy akoatry ny présidentielle 2 tours de anna problema vokatra io lisy mpifidianana io maninona zany tsy amboarina am'izao fotoana zao azo atao manamboatra zany manahoana avokoa reo ratsany CENI any amin'ny faritra sy distrika sy any amin'ny commune ary manahoana ny fomba hikirakirana ny voka-pifidianana rehefa avy eo rehefa miainga avy any amin'ny fokotany teny lamina ve mandra-pahatonga any amin'ny SRM ve ary ahoana izy rehefa avy eo azo antoka ve ny logiciel amoaka voka-pifidianana eo amin'ny CENI
sao de tokony anaovana audit, sao de tokony mbola edikevitra lalindalina kokoa zany, ary ny kandida de tokony nanolotra solotena non permanent ao anatin'izany seni zany, tsy nanolotra moa ny kandida satria mametraka amin'ny paikady izy ny amin'ny hoe tsy mety aminay fomba fiasa an'le seni. Fa ahoana no anatsarana an'izany satria izany tsy hoe adevitra velavela ho an'ny fotsiny am'izao, fa tokony hoentiny ambony latabatra ny adevitra. Zany anie le raha misy am'izao fotoana izao hoe ka na ny ACC amoaka voka-pifidianana zay efa mahalikilikiny ny olona ary mahatezitra ny olona ny fomba fietsiny, miafina ao ambadiky ny tsy azo ivalozana ny didy avoakany, ka manao zay daniny kibony, mbola azo antoka ve amoaka voka-pifidianana ofisialy satria vonjy mainka any seni. Ahoana ary ny fomba ananganana le CES na cour électoral spécial? Ho rantsana kely miainga avao amin'ny ACC ve sa ny fifanarahany ombonany herivelom-pirenena mihitsy no hamaritra ny fomba fananganana an'le CES ka tena ratsana mahaleo tena tsy miankina amin'ny ACC zany? Ahoana nanaovana an'io ACC io avela fotsiny am'izao ve sa horavana zany ACC zany? Adevitra zany. Ahoana seni mba hatongavana ny hoe élection libre, juste, transparente, démocratique, accepté par tous. Azo antoka ve ny azolana zany amin'io seni io? Indrindra ty gouvernemanta zay efa manao fiandanina politika amina kandidaty, tsy mametraka tsony le neutralité politique na de hoe autorité politique ary izy ireo. Ahoana? Satria na tiana na tsy tiana, rehefa tsy mandrotsaka vola ao anatin'ny basket fund zay anaovana asa marobe, ny PTF, partenaire technique et financier, tsy maintsy ny gouvernement ny androtsaka. Fa zany ve tsy maintsy misy tiambony ara-politika ary tsy ampahaleo tena n'le seni izany fihetsika zany, satria ny gouvernement zay efa manana fiandanina politika, efa manao mission politique hampandana ny andro rajela no idébloquer an'le moyen ary mampiasa ny olo-panjakana sy ny fitaovam-panjakana am'izao fotoana izao. De ahoana zany rehetrarehetra zany? Ilaina gouvernement neutre zany, ilaina gouvernement apolitique zany, ary tena igarantir fa tsy misy fitsabahana ndraikitra zao zany gouvernement zany ho an'ny seni, fa anana ny indépendance ny seni. Ny ataon'ny gouvernement dia ny mampanaja ny lalàna fotsiny ihany amin'ny fanapahan-kevitra raisiny seni. Rehefa tonga ny fotoana tsy maintsy isiny fandaminana, ohatra tsy maintsy amoaka didim-panjakana ny gouvernement hanaiky ampifidy an-datsabato andamina modalité an'ny élection présidentielle, tsy kitikitika en caution 200 millions d'ariary, 1 milliard, le 50 millions d'ariary teo. Ohatra zany ny fomba fiasa zany. Dikany nareo zavatra reo telo tenenitsika ireo fotsiny aza de mila fotoana zany. Tsy voatery ho takatry ny rehetra nefa zany lafiny zavatra rehetra zany, fa tsy maintsy mila fandaminana. De miasa ny juriste ny candidat, miasa ny juriste ny angaretony ho an'ny solombamboka, miasa ny juriste eo anivon'ny société civile, fa miasa ihany koa ny juriste n'ilay fitondram-panjakana maro samihafa, ny directeur juridique any amin'ny côté an'izy ireo, ny mpahay lalàna any amin'ny côté an'izy ireo. Misy ekipa maro samihafa zany atao anatin'ireo vondrona rehetra reo, na amin'ny andany na amin'ny ankilany, miasa mijery. Fa ho ato amin'ny collectif des candidats, ny solomamoaka, ny société civile, ny force politique, ny fikambanana maro samihafa, vondron'olona manao politika, de hoe ahoana ny soroana ny korotana teraka le fifidianana io, satria tompoko efa niainany Madagasikara ny karazana crise samihafa. Efa niainana teto Madagasikara crise vokatry ny hetsy-bahoaka 72. Efa niainana teto Madagasikara ny crise nateraka famonoana chef d'etat raharara tsy mandrava. Efa niainana teto Madagasikara ny crise vokatry ny hetsy-bahoaka
ka tsy maintsy nisy ny convention 31 octobre tao amin'ny panorama tamin'ny raiky am'y 1 tao anatin'izany no nisy ny fananian-dapa nataon'ny Hervelona teny amin'ny lapan'ny Mavoloha. Efa niainana teto Madagasikara ny crise post-électorale. Ary fahatyantika tsy tanono navoaka ny crise post-électorale teto Madagasikara. Efa niainana teto Madagasikara ny crise vokatry ny coup d'état nataona ben'ny tanàna. Zay nanetsehana vondrotafika ka nahafahana nampitahotra ary nampitsoaka filoham-pirenena am-perinasa voafidim-bahoaka. Efa niainana teto Madagasikara ny crise ny amin'ny fidinany député atsehatra, mampiasa ny fahefany amin'ny mahasolo-tena-bahoaka azy ka nahafahana nikaraka maromaro triraisana amina gouvernement de consensus nikarakara élection na sortie de crise tamin'ny 2018. Dikan'izay zany ny karaza crise rehetra efa nisy teto Madagasikara avokoa. De inona zatra ataotsika? Isoroka avetsika mialoha sa isorotsika ao aoriana? Iza metimety kokoa? Iza mora vidy kokoa? Iza ny tsy misy dégâts kokoa? Mialoha amin'ny fifidianana sa le ao aoriana amin'ny fifidianana? Satria fifidianana no isy nanahoana ny crise post-électorale 2002. Misy deux protagonistes tamin'izany, KMMR sy ny KMDR. Nizara ny fitandrona ny filaminana. Ary fantatsika fa na banque centrale ary nizara roa. Nizara roa ihany koa ny fomba fibaikona ny administration teto Madagasikara. Ilaina ve ny trangan-javatra ohatran'izany raha ohatra ka mbola fizirizirana amin'ny heviny andeha amin'ny fifidianana ny eritreretiny lay mitondra fanjakana? Azo atao ve no misoroka an'izany? Anjarany rehetra no mahita sy mahafantatra raha azo atao no misoroka an'izany. Fa lafo vidy ny crise naiza naiza eran-tany. Ary na inona endrina lafo vidy ny crise. Crise politika ny resahantsika. Tahaka ny crise sanitaire ihany koa io, lafo vidy rehefa crise io. Na crise sanitaire io, na crise économique io, na crise politique io, na crise sociale io, lafo vidy tompoko zany. Ka raha miaina amina crise politique tsika am'izao fotoan'izao, ny misoroka mialoha amin'ny fifidianana ve ny tsaratsara kokoa? Sa ny misubira? De aoriana amin'ny fifidianana. Ka tsy maintsy misafidy tsika ny azira na isubira. De amin'ny lala miaziry tsika am'izao fotoan'izao. Fa atongavan-tsaina de mitady vahaolana am'izany. Dia lalovana daholo ny atana tohatry ny adevitra sy ny fandraisana fanapahan-kevitra mba hialana lenina. Mba hialana nenina. Fa raha ohatra manko ka tsy niala nenina, tsy nikary baolana, de diso eo anatrehan'ny tantara itsika. Raha sanatrin'izany ka misy zavatra mipoaka eto. Raha sanatrin'izany ho ia, de apetratsika amin'ny fanontaniana, iza mahazo tombotsoa amin'ny korotana zany? Na hoe misy miketrika korotana mihitsy aorian'ny fifidianana mba hahafahan'izy ireo miverina amin'ny fahefany, satria anana ny vola, anana ny fitaovam-piadiana, anana n'ireo olona rehetra azo baikona amin'ny alalan'ny fahefam-bola eo an-tanany sy ny fahefana kely zay eo an-tanany mandra-pahatonga ny famindram-pahefana ofisialy. Zany rehetrarehetra zany tsy maintsy dinihana amin'ny fomba fanaovana politika amin'izao fotoan'izao. Ka raha mandeha tsika ho amin'ny fo, fa tsy ampisainana manao zavatra anankiray, de solafaka ihany tsika. Fa tsisy mahay mandeha ohatry ny akoho fa rehefa mandeha eny ambony safa, solafaka ihany. Ka aleo hiada-pamindra ahafahana tsara mamahatra sy ho tonga amin'ny tanjony anankiray. Toy izay hiazakazaka ho tratra amin'ny adaneny de ho tavitohana tsy tonga any amin'ny tanjona rehefa mandingana zanatohatra tsy niverina fa tokony ho andehanana.
de iraritsika zany collectif de candidat ho amin'ny fiaonana tanterahany androany fiaonana tanterahany rapitso mba hahita hevitra iombonana izy ireo fa mbola iraritsika lavitra ihany ko ho any rehetra zay mikarika vahaolona eto amin'ity firenena ity ka mieritreritra fa ny amin'ny hoe tsy ilaina amin'ny OACC io no amezana toko sy antoky ny voka-pifidianana ho avy io fa mampatahotra be ny any ny amin'ny fihetsika izy ireo ngamba tsy edika-hevitra tsony ny amin'ny fironina politika ananany tsirairay anatin'izany ny ACC zany fa izany de efa midika fa hitanila de vokatra ho avoakan'izy ireo dikan'izany ny fahay-mailonana ny zava-dehibe ka ny eritreretina fa tokony misy cour électoral spécial eo amoaka voka-pifidianana ofisialy rehefa misy ny aiasy tsy vidikevitra dia tsy maintsy mihitsy ny vahaolana raisina mifanaraka amin'izay tahaka zany ihany ko fomba fiasan'ny seni fanambarantsika teo ary gouvernement io zay fa gouvernement mitanila gouvernement manao mission politika eritreretina ampandany vazaha de efa mampamailo rehetra ny amin'ny hoe fa nahoantsika ny tsy eritreritra hiady-hevitra ny afahantsika mametraka gouvernement neutre apolitika de azo atao mieritreritra an'izany zay zany le mbola ady mandeha am'izao fotoana izao zay le mbola ady-hevitra mandeha am'izao fotoana izao ka mila fahatongavan-tsainy rehetra le izy fa ny tandrify anao de ataovy amin'ny tandrify anao mpitarika fikambanana ianao resy lahatra ianao fa tsy mety zao zava-misy zao de ataovy ny andraikitra tandrify anao reseo lahatra ny fikambanana namana mitovy aminao ny amin'ny hoe raha misy ny fotoana tsy maintsy ijoroana de lasitsika fikambanantsika ity mitabe tsy lany mamba mpitarika syndikaly ianao victime amin'ny lafin-javatra maro ianao tsy hoe ity le olana ara-politika zao de adinao le tsy fahaiza mitata ny mpitondro io ny vary niakatra ny menaka niakatra ny ciment niakatra ny siramamy niakatra ny fahatrana tsy hitanonoa ny voaka malagasy ny corruption mahazo faka ny tsy fandripahalemana tsy hafa-miaina zany rehetrarehetra zany zava-misy nataony ty fitondrana ty sanganasanyle fitondrana tao anatin'ny 5 taona latsaka zany tsy adinitsika zany voaka malagasy tsy adinitsika ny sanganasa ratsiny zao fitondram-panjakana zao ka mba hisakanana an'izany hitohizany zany sanganasa ratsy zany zay anapotika no avy ny taranaka sy ny firenena ary avery eo ampelantanantsika Madagasikara satria ny enjeu an'izao situation rehetrarehetra ao de tsy ho atsika itsony Madagasikara ny enjeu an'izao situation zao goavambe raha toka mbola tafaveriny eo reo olo reo de tsy eo talantsika tsony Madagasikara zay efa mavery eo ampelantanantsika izy am'izao fotoana zao ary tsy malagasy no mitantananina de tsy gagitsika raha ohatra ka mahita revim-bazaha amin'ny lafin-javatra maro hitantanina nyty fireneny ity sy ny culture hitondran'izy ireo amin'ity fireneny ity tsia zay le tsy maintsy esantsika mafy na fikambanana tsotra ianao na syndicat ianao na antoko politika de miasaha mitandrifinao indrindra ianao olo-pirenena aza tsatsony ny olona mihitsy ka na iza nge ny lany eo de mitovy fiainana fa mifiainako fa tsy mampidy-bola ho azy amin'ny politika zany pozina be zany aletika ao anatin'ny lohanao mba tsy hahatonga anao tompona andraikitra amin'ity fireneny ity fa ny politika zay raha-pirenena de miantoko amin'ny fiainanao isan'andro san'andro manana frais ivoahana ny trano ianao de noho ny politika sy ny raha-pirenena zany tsy manana frais ianao de noho ny politika sy ny raha-pirenena zany satria miankina an'izany ny asanao zay tsy nahazonao vola de tsisy vola miodina misy hoaniny ianao politika zany raha-pirenena tsy misy hoaniny ianao politika zany raha-pirenena tsy mananasa ianao politika zany raha-pirenena tsy mianatra ny zanakao politika zany raha-pirenena misy karazan-dalàna sy andraikitra tandrifin'izany ary tsy azo ny fianjakana hialangalanana zay mahatonga ny fiainan'ny isam-batan'olona potika am'izao fotoana zao ka raha ohatra zany ka miteny ny amin'ny hoe tsy nanakanina amin'ny politika de zao fa mitehana toetsaitsika zany mba tsy handinika
sy hisaina no avy nyity fireneny ity. Elao lavitra mihitsiny zany hoe tonga eto a de hitady zay aniko hoanina fotsiny de karakara ny vady aman-janako de vita misy ango de maty a de lasa tsy a. Fa rehefa tonga eto amin'ity tany tena ao indrindrandrindra Madagasikara de tena akafizo tompoko le Madagasikara, akafizo ny peizazy, akafizo ny tontolo, akafizo ny arena Ravoajanahary, akafizo ny olombelona ato anatiny, akafizo ny arena ny kolotsainy, ny teniny. De mba maty mamela mamy ianao zany, no ado an'ny taranaka ianao zany, fa tsy hoe sanatry ny zany tonga fotsiny ianao de miandry zay hafatesana ka tsy rarazy eo avy ny fifindrenena. Zany ny tadiavin'ny olona amin'ity Madagasikara ty. Ary zay na tonga ny Kadhafi rehefa napoka ny Sarkozy niady namitehana ny Kadhafi tany Libia de tsotra ny afatry Kadhafi. Tsy eritreritra ho any amin'ny firenena hafa atao kinona no anao exil any Eropa na any amina firenena hafa. Teto any teraka de eto any maty. Ary mariny zany tao Libia ny Kadhafi ny maty nitifiry ny tafika frantsay. Teto any teraka eto any maty, za tsy mila mandeha exil. De ho an'ireo olona ozy izy Kadhafi izay hirahan'ny firenena vavety hafa ny ivelany hanentsika hanohitra, tsy enao olona ino no mahafinaritra azy fa ny tsetsotra ny arenao ao am'le firenenao no mahafinaritra azy, satria izao Kadhafi no manelingelina an'ireo olon'ireo amin'ny arena hananany Libia. Zay tanàna désert hoy Kadhafi no natsangako ho tanàna mamirapiratra sy raitra indrindra. États-Unis d'Afrique zany Libia zany. Taty aoriana izany tsy nalala fa tanàna tsara le Libia, izany tsy nafantatra fa afaka anaovana fifaninanana ara-ekônomika matanjaka amin'ireo Europeana sy ny tany Amerika zany Libia zany, ary nahavitsana matsy ny firenena maro taty Afrika. Aiza ny toerana misy an'ny Libia am'izao fotoana izao? Potika tanteraky Libia, potika tanteraky Libia. Ary mibako avin'ireo firenena vahiny zay nahazo tombony tamin'ny famotehana ny Kadhafi ny aren'ny Libia, indrindra ny pétrole. De ahoantsika malagasy tsy manana opportunité akoatran'ity tsika hanavotana n'ity firenentsika ity. De zay le tsy maintsy mahatonga antsika eo tena ho mafy be ny fitambarana. Mila sode tsika, fa raha tsy mafy ny fitambarantsika tsy tafavoaka. Mafy ny fitambarantsika manoloana ny olona zay te hangejany ty Madagasikara ty, haka ny ty Madagasikara ty, anjanaka amin'ny endriny vaovao an'ty Madagasikara ty, ka amela malalaka an'ireo mpitsiriritra, an'ireo mpilendalenda, an'ireo matimaty amin'ny aren'le malagasy, ka ho bako avin'izy ireo sy ny taranany hafa ivelan'le tena malagasy pur et dur. Zany ijoroantsika zany. Ka mety sarotra le ady ndraindray eny amin'ny lalany eny tsika mety kivy ndraindray eny amin'ny lalany eny tsika mety misy manatsatso ndraindray eny amin'ny lalany eny misy tsilo ny lalana andehanantsika, ndraindray eny amin'ny lalany eny mety misy lavaka siantsana, ary ndraindray eny amin'ny lalany eny mety misy azo tampoka menjera midaraboka mibahan-dalana antsika. Fa tsy nataontsika kivy zany, fa vitatsika niaritra nandritra n'izay 5 taona zay. Fa eritrereto ane raha ohatra ka tsy nandeha tamin'ny zotra-pifidianana io reto kandida reto, tsy nametra-pialany nga Iany Rajoelina, satria nieritreritra foana izy fa ny fahefana ho azy mandrakizay sy mipiaradia aminy. Fa taoriana izy nametra-pialana zay nampanaonao foana ny ACC sy ny androm-panjakana ny présidence sy ny gouvernement, ary nampandahan'ilay président Sénat PS, de nisy karazan'olona marobe ny fo ka nikisaka niala tao anatin'le camp Rajoelina, niala tao anatin'le camp Rajoelina, satria mbola voagejan'le tahotra, mbola voagejan'le hoe nisy fahefana tao niaraka tamin'reto olona reto
ka manahirana, misy tsindry, misy tery, misy fampitahorana maro samihafa. Fa zao rehefa nametra-pialany any Rajoelina vokatra ilay démarche politique amina élection de ny va, ny tongotra, ny tanana, ny lelan'ireo olona zay tafaraka tamin'ny fitondrana iny, mivata teraka izy amin'izao fotoana izao. Sany olona manao fanambarana, sany olona miteny, sany olona miala ao anatin'io système Rajoelina ao. Efa zava-dehibe zany, mila fatatsika zany. Ho atsika le miteny fananina nefa de nydroso amin'izay e. Fa mbola miasa aloha amin'izao fotoana izao ny amin'ny hoe iny any Rajoelina nametra-pialana iny. Fa i any Rajoelina mbola misisikirotsaka zay tsy manana fahafahana hanao izany tsony noho ny efa nanariny ny zom-pirenena malagasy mbola ady mandeha amin'izao fotoana izao. Akoatra ny fanonganam-panjakana amin'ny androm-panjakana nataony androm-panjakana miandraikitra izany ho an'ny teto Madagasikara. Ka mila mahafantatra an'izany tsika e. Mila mahafantatra an'izany tsika. Fa raha tsy mahafantatra an'izany tsika ka etika fanafotony be ny any na tsatsatsoan'ny olona, rebireben'ny olona, rangarangitin'ny olona, kanefa ianao mahafantatra ao anatin'ny sainao fa mety ty lalana izorako ty, dia karazany ianao zany milavolefona amin'ny ado atao amin'ity tanindrazana ty. Tsy mila milavolefony tsika malagasy, mila matanjatsaintsika fa niaritra 5 taona latsaka raha vitatsika maiky tsika hamarana azy hoady hevitra zao de ozy tsika tsy ohatran'izany ny fomba fanaovana politika. Nda hoe tovy mafy ny saina, tovy matanjaka tsara ny atoka, ny lamosina, hiatrika ny zava-misy. Eny e, to hoe zay miteny rehetra hony de gagazo, to hoe zay mihetsika rehetra hony de enjeha nampiororona, ary te hoe zay mba samy joroko hony de ampiasaina hery tsy tanono mariny zany, tsisy afaka mandany zany. Fa zany ny antony mahatonga kolektifan'ny kandida sy ny vondron-kery maro samihafa manambatra hery aloha. Aleo manambatra hery bloky ngezabe anankiray mba hiady amin'reto olona reto. Hiady amin'ny ara-dalàna ny tenentsika fa tsy hoe hiady amin'inona. Satria olona metraketraka reto, olona tsy mahazaka fahefana, olona tsy mahazo me-pahefana, ary olona mirangorango fahefana te hifahatra amin'ny fahefana eo an-tanana. De manary ny asin'ilay vahoaka zay velona fa masy mandidy amin'ny tanana. De tsy maintsy manao bloky ngezabe anankiray aloha tsika. Zay zany ny vokatry ny fanambarana. Ny teny aloha ny rehetra, de avy eo reny teny reny mitambatra. De bloky ngezabe no miasa. Zalaim-panahy mihitsy nde andeha rery. Tsy pon'ny olona fotsiny. Fa tsisy tsara ohatry ny miaraka amin'ny be sy ny maro. Manao acte isolé ianao, mandehandeha rery ihany ianao, de mora amin'reto olona reto mihinana anao. Na de efa somary miena ary amin'ny fahefany amin'izao fotoana izao. Miena ane fahefan'reto olona reto hoe matatahotra maka fanapa-kevitra ary betsaka ny olona efa tonga saina any ambadika any. Indrindrandrindra mpitandro ny filaminana. Indrindrandrindra hoy aho. Rassureko antsika zany. So mahitsika hoe de misy mpitandro filaminana ery Analakely, de misy mpitandro filaminana ery Ambohijatovo, de misy mpitandro filaminana eny Beorika, de misy mpitandro filaminana eny Nosy Mahamasina sisisy. Malagasy reny. Aza mieritreritra an'ireny fa tsy mandinika ireny. Na hoe tsy mahatsapa ny zava-misy eny amin'ny firenena. Olombelona reny. Manana ny andraikiny izy de zao, baiko ny tanterahany de baiko. Fa olombelona afaka mandinika ireny. Manana fahatongavan-tsaina ihany amin'ny hoe izao ka ny zava-misy amin'ny firenena. Amin'ny fotoana tsy maintsy ny saiko no mandinika sy maka fanapahan-kevitra ho an'ny tandrazako dia tsy voabaiko ny mpibaiko atsony aho. Ohatra zany nge le fomba fisainan'ny olona. Raha miteny an'izany tsika sao dia hitseritreritra indray ny apprécier an'le rindray le mpitandro ny filaminana naka fanapahan-kevitra azy satria misy malagasy mitovy amintsika manambady aman-janaka mba miresaka amintsika ihany ny vady aman-janany. Hoe dady ane ohatra zao fa zao
mpiasa-panjakana tompon'andraikitra zay mibaiko de manatateraka fa ao anatiny ao mba mandinika ihany ny avy-pianakaviany sy ny vady aman-janany sy ny ankonany sy ny rehetrarehetra de mba mandinika ihany eny e io tokoa ny zava-misy fa zao zay le tiako tenenina hoe mba mahatsapa daholo ny akamaroan'ny olona am'izao fotoana zao ny amin'ny hoe tsy vetezany ty raharaha ty fa amin'ny fotoana zay efa any rehetra mihetsika sy mijoro sy mitambatra de ho tonga am' rano manonjanonja le erikerika kely ny omeezantsika iny ho tonga rano manonjanonja be le erikerika kely omeezantsika iny le hoe de mba havita inony ty fa efa nampianariny-tsika fa mivato ray ve de mba ho aiza kanefa fatatsika tsara fa mivato ny tambatambatra ny nahavitana trano fatatsika vahoaka zany zay zany ny antony mahatonga atsika hoe alaviro mihitsy ny fahakiviana alaviro mihitsy ny fanatsatsoana alaviro mihitsy ny fahatsompanantenana indrindrandrindra zay olona mambolomboly am'izany amitsika alaviro za de tsy misalasala mihitsy rehefa misy manelingelina na anaty Facebook fotsiny ary tonga de soroko avy atrany na retireko tsy ho namana na blokeko tsy mandany fotoana am'izany a satria tsy ohatran'izay le ondoko tsy influencen'olona ohatran'izany ny saiko satria za mahafantatra fa ty lalako ty mahomby ary mety ka tsy zay olona manelingelina rehetrarehetra zao de isakasakana ny lana na rety ireo na blokeo tsotro zao mba hahafahanao mahazo hery tsara pozitif miabo hiatrehana an'le raharaha fa raha ohatra ka tsy ohatr' zay le izy de elingelen'le hery miiba tsika elingelen'le fanatsatsonitsika elingelen'le fahatsompanantenantsika elingelen'le tsaosilainga manodidinitsika de nanotanjaka ao hiatrika an'le tolona za marefo tsy mila marefo ianao e tsy mila marefo ianao idirangandi tompoko nanoloana ny tolona nataony tany enda impiriny se déguisé nanova endrika nandeha tongotra amina kilometatra tranjato maro tsy ny kiraro tsy ninakanina tsy ny sotrano nisy fotoana nandeha niaraka tamin'ny namana nisy fotoana nandeha rery nisy fotoana nienjehana fa zaho ny pasy mifotokevitra Gandhi tonga tompon'andraikitra lehibe Gandhi tahaky zany fa miariry tany Liban tahaky n'izany Mandela le jeune kely tao amin'ny ANC tamin'ny fotoanandro le niady fa iza momba nahafantatra an'izany ady nataon'ny Mandela zany any ny apartheid fa Mandela sy ny namany le bandy kely nianatra ho avoka nahay lalàna nianatra lalàna no tonga nitondra an'le tanora hoe ndao tsika aranga hiady a tsy rarahan'ny olona zany apartheid zany tamin'ny fotoanandro tany amin'ny 1960 mahery tany hoany fa rehefa nigadro Mandela nanoratra Mandela nitolony Mandela toizy nitolonareo nanoratra boky nanoratra hafatra nomena mivady ny Mandela paseho amin'ny ANC ty ANC raisy daholo mifaneo rehetrarehetra anisan'izany Jacob Zuma tateorina moa mivaralila ary Jacob Zuma rehefa nahazo fahefana jeune ANC reny tamin'ny fotoanandro niaraka tamin'ny Mandela nanao corruption be amin'ny fitantanana firenena fa nomena daholo ny hafatra tapombeki tateorina ny solon'ny Jacob Zuma taloha zafady indrindra ka tiako tenena am'izany de tsotra misy parcours manahirana miatrika an'le tolona fa mila mandeha amin'ny parcours sans faute iny tsika misy traversé hafahafa fa mila mandeha amin'iny tsika
mety misy fitsapana be da be ihany ko, sy andrana maro, ese maro be, fa mila mandeha amin'iny tsika. Fa zany kory tsy ataonao akivy, fa papikorona galera ahafahana mitady victoire. Hafahafa kokoa ny filomarika Ravalomanana, ny olona avy manitra ny manan-karena de mahafantatra ny ataony, mihoatra ny olona avy nanan-karena no manitra. Dikan'izay ny fahaizana manetsika ny hery rehetrarehetra zava-dehibe eo anatrehan'izao zava-misy zao. Ka nylora-kevitra antsika ny amin'ny hoe aza tsatson'ny olona e, ho tonga teto ve ny sehatra iraisam-pirenena, ho nanao fanambarana ve ny sehatra iraisam-pirenena, ho nandray an kandida, ho nitetitety an'ireo fikambanana maro samihafa ve ny sehatra iraisam-pirenena, ho nandray an'izy ireo, raha tsisy ny fihetsehana maro samihafa sy ny fanambarana maro samihafa. Haza maika zay mila action hoe, zay mila zao hoe, fiza miteny aminao fa tsy action fanambarana, fiza miteny aminao fa tsy vokatry ny fanambarana mahatonga ny sehatra iraisam-pirenena mametraka fiahiahina amin'izao fotoana izao, ny amin'ny zotram-pifidianana. Fiza miteny anao fa tsy mivokatry ny fanambarana mahatonga ny rehetra mikaroka vahaolona sy mihetsika amin'izao fotoana izao. Misy antsony sy dikany avokoa ny fihetsika sy ny famindra sy ny fandraisana andraikitra atao rehefa manao politika. Fa tsy afaka ny tonga de hitsoraka ho aho, tsy afaka ny tonga de andikana zanatohatra, ary tsy afaka ny tonga de hitsambikina, fa sady manimbo zany mandratra. Fa ny zava-dehibe manahirana amin'izany tsy tonga any amin'ilay tanjona sy asa atao. Mila fahamailona miatrika an'izany. Farany za moa sy de tena te hiresaka ny ady-hevitra ity, satria soa politika ny tsirairay niaraka tamin'ilay vovonana miaradia amin'le fitondrana. Fa mba resahantsika kely fotsiny ihany izy ny amin'ny hoe ny amin'ny fomba fanaovana politika ho an'ny sasany. Satria le fitondram-panjakana nanenjika ny akamaroany reo olona reo ao anatin'le vovonana. De mipetraka zany zao fanontaniana ny amin'ny hoe tamin'ireo olona miaraka ao anatin'le vovonana amin'izao fotoana izao manohana an'ilay kandidam-panjakana, misy nanaovana fikarohana, misy namoahana tota-taratasy, ary misy namoaka lahatsoratra an-gazety mihitsy aza fa nisy fanodikodonam-bola be nataon'ity olona ity tamin'izy minisitra tamin'ny fotoan'andro. Fa gaga ny rehetra tafiditra moramora teto le olona, gaga ny rehetra efa anaty vondrona miaraka amin'le fitondrana, nefa le fitondrana mihitsy milaza fa tsy andefitra ary tolérance zéro amina resaka corruption. Na izy io anky vareo isika nahita fa le fitondram-panjakana misy indray miaro an'le olona na hamoahan'izy ireo antota-taratasy sy na hamoahan'izy ireo lahatsoratra tamin'ny gazetiny izy ireo. De dika ve zany fa rehefa miaradia amin'ny fitondram-panjakana io de madio azy, rehefa miaradia sy manohana ny fitondram-panjakana io amin'ny fotoana mahatery an'izy ireo amin'izao fotoana izao, amin'ny fotoana hikarohany hitsikarafona ny olona hanohana azy de madio azy. Ary iza moa sy nanahoana ny fomba fijerin'ny olona amin'ny fitondram-panjakana io ho an'ny mpanao politika, fa naninona sa nanohatra ny ova fitondram-panjakana io, indrindra le kandida amin'izao fotoana izao, le namana mpanao politika nitarika vondrona mihitsy ary, fa naninona tampoka teo tafatsambikina any anatin'izany vondrona manohana an'izany kandida zany. De azotsika sary an-tsaina tsara fa voalohany fiarahana tsy sitraky ny fo, fa fiarahana noho ny anton-javatra manokana, na io tahotra ny antota-taratasy miazona any ambadika any, na io noho ny sanda
fiarahana zay tsy hidirantsika ny antony hoe sandahinina le izy na io vokatry ny fampanantenana amin'ny seza ho avy. Reo telo reo ihany no mamatotry ny fomba fiarahana ao anatin'izao zava-misy zao tazantsika ety ivelany. Satria rehefa mandeha tsirairay tsika mijery izy ty olona ty, izy ty olona ty minisitra taloha, lehibe mifaritra taloha, inona ny zavatra nataony teto, vao tamy roa volana izy zao mifaneho-kevina, ny sasany ray vao tamy ty volany ty zao mifaneho-kevina, tsy hanohana sady tsy hanolotra kandida, tamikeo manohana kandida. Nefa lazaina fa mba olona ihany, mba neveriny rehetra fa mba manana foto-kevitra. De rehefa mijery ndray, ty olona ty, toto avy tompona andraikitra taloha be tany, ny tantana tanàna anankiray, faritany, de avy eo ny tantana commune. Avy eo tamy 2024 nanohatra mihitsy ny firotsako hofidiany le kandida am'izao fotoana zao, fa maninona izy manohana tampoka andray am'le kandida am'izao fotoana zao. De zavatra telo nyresahako mamatitra ny adevitra. Na olana eo amin'ny antota taratasy zay misy any ambadika any hoy aho, na faharoa vokatry ny sanda ifampiresahana any ambadika any zay tsy hidirantsika lalina, na fahatelo fampanantenana. Ka ny ilaina am'ireny olona ireny isam-paritany ny fampijoroana azy de zao hanao contre-point am'izay manelingelina. Izany nanao contre-point zay manelingelina atsika satria fifidianana natao antolo iary. Mety tsy vita ndray ihany na amin'ny mission, ndao ara fahajoro ray ihanina. Dikany ray ihanina sy ray ihanina zany manao contre-point ty. Satria ohatran'izany ny fomba fanaovana politika ho an'ny sasany. Toliary iny, fianaratsoa, ao anandray ny anondratsika azy, somary efa veritsika no ny antony zao. Reto daholo ny kandidan'le fianaratsoa, zao ny zavatra irerana ataotsika tao. Tsy mamelo ny koditra atsika ao fianaratsoa. Efa miparitaka mibasytsika aho. Tato nefa natanjaka be tamin'ny androny zao, rangaty mbola mivezivezy tany, reto mivezivezy ihany. Zao ny sondazy vokatra tao, noho izany tsy maintsy mampijoro olotsika, iza najoro, ndao fa ray ihanina zany no alaina. Na tsy vokatry ny fo aza, de tsy maintsy najoro, no ny antony manokana sy maro samihafa. Ohatran'izay le Tomasina. Ohatran'izay le Mahajanga, sisia sy ny sisa. Mety hoe fomba fiady ara-politika zany. Anjarany tsiraray manao politika mieritreritra amin'ny fomba fiadina. Fa mba tsy holotonina amin'ny fomba fanaovana politika. Tsy feno famatorana tahaka izany ny fomba fanaovana politika ho an'ny taranaka fara-mandimby. Tena mpanao politika tokony ho marina ara-potikevitra zany ny mpanao politika ijoro. Ka tsy mpanao politika sahirana raviravizany seza, raviravizan'ny sanda maro samihafa, na mety ho raviravizan'ny fiarovana mba tsy hizorany ny antota taratasy zay mety mihazona an'izy ireo. No ny tahotra samihafa any ambadika any. Fa amina trangan-javatra ohatrin'ireny, ny olona efa tena niaraka ara-mo ampolo taonany. Misaraka maika fa fiarahana tampotampoka tsy vokatry ny fo, ahoana ny eritreretana fa haritra fa noho ny zava-misy fotsiny ihany, conjoncturel, noho ny conjoncture politika, de voatery tsy maintsy mampiaraka amin'ny feoany, mampiaraka ny tongony, mampiaraka ny tanany. Fa reny olona reny ihany rehefa avy eo no hiteny am'voakany amin'ny hoe voafitaka zahay, diso fanantenany zahay, zahay tamin'iny ene ka ohatr' zao e, na hoe tsy maintsy nataonay iny satria zao ny antony, satria zao ny antony. Tsy nanao zany voaka mba tsy ho tafajabaka sy jobo amina fomba fanaovana politika. Fiarahana tsy vokatry ny fo tahaka ireny, fa vokatry ny
lafa ny zavatra samy hafa mamatotra de tsy maintsy mitambatra. Marana antsika amin'ny fandarana rehefa mandeha de mandeha ny fotoana, mbola veritsika foana ny hiran'ny Madagasikara tanindrazanay mitsangana ry tanora. Ny antony amerimerena antsika an'ity de tsotra fotsiny ihany, isika de mahalala, isika de mahatsapa sy miaina ny zava-misy, fa hafa ny endriky ny tolona am'izao fotoana zao fa tsy mitovy amin'ny tolona fahiny. Tolona tsisy Facebook ny tolona fahiny, tolona tsisy YouTube ny tolona fahiny, tolona tsisy media tahaka izao tolona fahiny, tsy nanana audiovisuel tolona fahiny, tolona tsisy telefona ny tolona fahiny, tolona tsisy jiro ny tolona fahiny, lavitry ny fifandraisana, lavitry ny fahazavana, lavitry ny serasera, fa tolona tao anatin'ny fitiavan-tanindrazana kosa nefa. Ka zay kely moyen teo ampelantanana ro ray aman-dreny no nahetsika izy ireo amin'ny fitiavan-tanindrazana. Maika moa isika ankehitriny ampy document numérique na fizika, ampy tsaritsika fahafantarana ny tantara amin'ny alalan'ny vidéo, ampy information tsika amin'ny radio sy ny télévision na de teritery ara, manana Facebook tsika, manana telefony tsika afaka ifandraisatsika, ary misy ny fiarakodia azo andehanana ifamezivezena, ifanatonana amin'ireo mpitarika sy namana samihafa. Dikan'izany tolona ampy moyen misy am'izao, saingy marisarisa ny fijoroana iaro an'ity tanindrazana ity. Izany ny antony mahatonga anay mandefa an'izao hira zay, mba hanaitra ny ao anatitsika ny amin'ny hoe na iaziritsika na isubura, na tsika handray fanapahan-kevitra, na tsika hisafidy hiaritra, na iazira na isubura. Ka raha misafiditsika ny hiaritra de tohizany lalanao todila-mosina ny raram-pirenena, aza rara inona ny zava-misy avy aloha hanao ny ataony zay te hanao ny ataony. Fa raha isafidy ianao handray andraikitra, miaraka aminay ianao zany, veloma eo anatinao ny fitiavan-tanindrazana, iainao anatinao isanandro sanandro, mahasarobidy sy saripady an'ity Madagasikara ity, fa tsy par accident ho atsika no tonga teto Madagasikara, fa planin'Andriamanitra. Noho izany arovo Madagasikara, arovo ny vahoaka malagasy, arovo ny fiandrianam-pirenenao, arovy no avy ny taranakao. Am'izao fotoana zao zany no atomboka, fa tsy endrasana vita fifidianana. Makasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy. It's a
It's a sight to go